Fali miaravantsika rehetra anarana Jesosy ary eo amintsika tsirairay ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanana ary miaraba ihany koa izay rehetra izay vantana inona no azoko lazaina faly aho tena faly ny amin'ny fahasoavan'ny Tompo faly satria afaka miona itsika ary miaraka manantona n'Andriamanitra noho ny fahasoavany tsy noho ny herintsika fa noho ny fahasoavan'ny Tompo no ahafahantsika mivory amin'ity toerana ity ary ny fotoana toy izao dia tsy fotoan'ny fahazarana hoe ny alahady tsy maintsy makany am-piangonana fa fahasoavana izay omeny Tompo atsika hoe afaka miaraka manantona n'Andriamanitra. Ny Baiboly milaza hoe aza mahafoy ny fiaram-vavaka tahaka ny fanaon'ny sasany satria nahoana? Satria misy fahasoavana sy fitahiam-pana manokana izay omen'Andriamanitra amin'ny olona. Marina hoe itsika any an-trano afaka hoe mifandray amin'Andriamanitra, ilaina zany fa hafa koa rehefa hoe tena miaraka. Amen. Ny mpanao salamo milaza hoe zay no didin'Andriamanitra ny fitahiana rehetra rehefa miara-monina, rehefa miaraka ny zanak'Andriamanitra ny kristianina. Koa andeha itsika hitsangana hisaotra n'Andriamanitra, hidera azy, hankalaza azy ary hanome voninahitra ny anarany. Tsy hira itsika fa hiankohoka eo anatrehany, haneho ny fankasitrahana sy ny fisaorana ny amin'ny fahatsarany ary hanambara ny fahalehibeazany satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsito sady Andriamanitra tsara no mpanao tsara. Amen. Andeha tsika hitsangana ary samy mivavaka, samy milaza izay ao anatin'ny fony. Manambara ny fankasitrahana sy ny fisaorana azy. Halleluja. Misaotranao Jesosy, misaotranao Tompony amin'ny zao fotoana izay omenao anay, ahafahanay iraifo, iray saina, hanandratra fiderana, fiankohofana, fisaorana sy fankasitrahana ho anao. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy ny tompony tompo, ianao ilay petraka ao ambony seza fiandrianana. Tsy misy toanao Tompo, tsy misy tahaka anao, na hitady na iza na iza Tompo zahay tsy mahita Andriamanitra toanao. Misaotrany amin'ny fahatsaranao, misaotrany amin'ny famonjena izay nataonao taminay, misaotrany amin'ny zavatra rehetra izay ataonao anatin'ny fiainanay. Misaotranao manavao ny zavatra rehetra, manavao ny fiainanay. Mankasitraka anao Jesosy satria eto ianao, ary ianao Tompo no antony izao fivoriana izao. Raiso Tompo ny toeranao, raiso ny fisaorana, ny fankasitrahana, ny fiderana izay atolotray ho anao satria mendrika an'izany ianao. Ho anao irery ihany ny voninahitra manjaka Tompo ho anivon'ny fiangonanao,
ao anatin'ny fonay tsirairay aoka ianao no isandrata, misandrata ianao tompo, misandrata avo indrindra ianao Jesosy ao, anao ny fiderana, anao ny voninahitra, anao ny fisaorana, ianao ilay hatrizay ka omandrak izay, mendrika ny fiderana, mendrika ny fiankohofana, mendrika ny fisaorana, mendrika ianao tompo. Misaotra anao Jesosy. Alléluia. Alléluia. Saotra sidera laza singeri buanao lemanjakiza yulu jecha sini tutulu yundike wana cheyana. Saotra sidera laza singeri buanao lemanjakiza yulu jecha sini tutulu yundike wana cheyana. Eratani silanicha te ambara fatumpuni funinaicha yanao misandrata mandrakizay nayo nifanjaka no tsiora lay mandrakizay. Saotra sidera laza sieri uanao lay mandrakizay yulunjecha sini tutulu yundike wanacheyana. Fa eratani silanicha te ambala fatumpuni funinaicha yanao misandrata mandrakizay rayo mifanjaka no tsiora lay mandrakizay. Manderana ny tany manjaky anao tena hoanao mandrakizay tsy manan-tsara ianao riray tena hoanao mandrakizay manderana ny tany manjaky anao tena hoanao mandrakizay tsy manan-tsara ianao riray tena hoanao mandrakizay. Fa eratany silanicha te ambara fatumpuni funinaicha yanao misandrata mandrakizay rayo nifanjaka no tsiora lay mandrakizay lay mandrakizay lay mandrakizay. Alléluia. Misy olona ve tena voniny hideran'ny tompo eto androany? Mino ve nareo hoe tena voniny? Nareo nareo ve manana na de raison ray fotsiny ary hideranao ny tompo androany? Mino ava samy manana daholo tsika rehetrarehetra. Amen. Satria efa nanao zavatra maro be teo amintsika izy. Amen. Dia andona dia zany raison ray fotsiny ary hoe tsika hiderana ny tompo androany. Amen. Ndao kalaza azy amin'ny fotsika rehetra satria dia nyzao tsika dia efa manolotra fanatitra ho anazy. Amen. Ndao ary hiderasitsika androany. Ankalazao Jesu ankalazao ankalazao Jesu ankalazao
Zeso ankalazao, ankalazao, Zeso ankalazao. Enitsanganizi, enitsanganizi, veluna mandrakiza. Enitsanganizi, enitsanganizi, afiankalazao, afiankalazao, ifitsangana ni Tumbu. Ankalazao, ankalazao, Zeso ankalazao, ankalazao, Zeso ankalazao, 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 Zeso ankalazao, ankalazao, Zeso ankalazao. Enitsanganizi, enitsanganizi, veluna mandrakiza. Enitsanganizi, enitsanganizi, afiankalazao, afiankalazao, ifitsangana ni Tumbu. célébrer, célébrer, Jésus célébrer, célébrer, Jésus célébrer, 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 Jésus célébrer, célébrer, Jésus célébrer. il est vivant, Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. il est vivant, Il est vivant, il est vivant, venez célébrer, venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. il est vivant, Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. il est vivant, Il est vivant, il est vivant, venez le célébrer, venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. sono frutto di alcuni Ufana, dao, lewajani unifuna, dao, anatachafna nani, dao, wewanacheyani Tumbu, dao, sono futonya kufana, dao, mewazani unifuna, dao, anatachafnya nani, dao, wewanacheyani Tumbu, dao. Yulunjeji akini yanarandao, yankuke wanacheyanao, arena lebenyungaji rozai, nifanye waminao, umekwana zere chamu bahai, apecha ke watungu chao, amini fusai na
asifanai nuanarakwana Só no futuro kufana Bewazani unifuna Sotranao Jesosy fa mbola eto ny fanatrehanao Sotranao tompo fa mbola manjaka eto ianao androany tena fahasoavana lehibe tompony ahafahany mbola tafavory eto androany manandratra ny anaranao Jesosy mametraka anao amin'ny toeranao Jesosy reneso ny fonay Jesosy manandratra anao manome voninahitra anao Jesosy Alleluia Tompo Sandrato izy androany Tomboky sewany Tomboky sewany Mifane piazada Kanivunina ichao Kanivunina ichao Amen.   Amen.
Pour la gloire, pour la gloire, nous louer, ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton pour la gloire, quitte la grâce, pour lesquels les grands ouverts, nous peut proclamer ton grandeur, quitte la grâce des saints, quitte la grâce des saints, pour lesquels les grands ouverts, nous peut proclamer ton grandeur, quitte la grâce des saints, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, pour toute la grâce, pour la grâce, oui, des saints, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom.
Sotanao Jesosy. Ny fonay mideranao, ny mombanay rehetra Tompo dia mankalazanao. Fa Andriamanitra ianao ary Andriamanitra ianao. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fonareo no triatriavo fa tsy ny fitafianareo. Miverena amin'ny Andriamanitra aho fa mamindra fo sy miantra izy. Andriamanitra tsy Hallelujah. Oh, hallelujah. Aoka izay manantona an'Andriamanitra, hanantona azy ao anatin'ny tahotra sy ovitra. Fa Andriamanitra mampatahotra. Andriamanitra fitiavana marina, fa mitsara ny tsirairay araka ny asany. Andriamanitra feno voninahitra, tsy Andriamanitra azo vazivaziana, fa Andriamanitra masina, masina, masina. Ary ny zava-mananaina rehetra sy ny zava-boary rehetra dia samy manaiky fa Andriamanitra lehibe izy. Hoy izy tamin'ny zanak'Israely, ity vahoaka ity manajana molony, fa lavitra amiko ny fony. Aoka itsika hanantona an'Andriamanitra amin'ny fo feno tahotra sy fanajana sy fiankohofana sy fiderana, ny fo voadio ny amin'ny fieritreretana, voasasa, fa eto ny Tompo. Eto Andriamanitra, eto ny voninahiny. Sotranao Tompo, sotranao Andriamanitra satria ianao no tomponay, ianao no mpanjakanay. Dia tena miankohoka eo anatrehanao Tompo, miaiky ny fahalehibeazanao. Ianao ilay Andriamanitra tsy mitazona alahelo, fa mamindra fo. Tsy Andriamanitra manameloka, fa Andriamanitra mamela eloka. Oh, hallelujah. Sotranao Jesosy, sotranao Tompo, anao ny fiderana
miankuka wanatianao izahay tompo satria mendrika ianao tsy manan'Andriamanitra hafa izahay afa-tsy ianao tompo efa nilozanay zavatra rehetra mba hanaraka anao ny fonay te hiteranao ny mombanay rehetra tompo dia hankalaza anao sy hanome voninahitra ny anaranao. Oh halleluja, misaotra anao Jesosy, misaotra anao tompo. Halleluja, halleluja. Je reviens bientôt. Je reviens très bientôt, dit le Seigneur. Hiverina tsy ho ela hoy ny tompo a. Je veux que tu aies un cœur pur, Dia tiako raha hanana fo madio ianao, un cœur à part. fo voatokana. Sais-tu que tu es le temple de mon esprit? Fantatrao ve fa tempolo mifanahiko ianao? Laisse les choses de la vie de côté. Avelao a ny Les zavatra choses izao de ce fiainana izao, monde. zavatra izao tontolo izao, Mais toi, fa ianao reste à mes pieds. mitoera eo an-tongotro, Parce que je reviens bientôt. satria ho avy tsy ho ela Et je veux t'emmener avec moi, dit le ary Seigneur. te haka anao hiaraka amiko hoy ny tompo. C'est le temps pour toi de mettre tout de côté. Ary fotoana izao a hanesoranao zavatra rehetra, De te Amelanao laisser zavatra conduire rehetra. par mon esprit. ka amelanao ho tarihan'ny fanahiko ianao, Parce que ma parole est là pour toi. satria eo ny teniko anao. Même si tu es faible, Na dia marefo ary ianao, mais je suis là avec toi. fa eo a miaraka aminao, Pour te fortifier, pour t'encourager. ampahery anao. C'est le temps pour toi de te lever dans l'esprit. Ary fotoana izao hitsangananao amin'ny C'est le fanahy, temps pour toi de passer dans une autre étape. fotoana izao andeha androsoanao amin'ny C'est dingana moi qui hafa, t'ai appelé. fa izao ny antso Et anao, c'est moi qui va te conduire, dit le Seigneur. ary izao no hitarika anao hoy ny tompo. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. 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 Chantons encore Jésus. Yakuka
Andra ataony tompony tananao dia tsy mafy ny anarany androany. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes, Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le Sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes, Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes dans nos vies. Jésus,
tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Alléluia. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. À jamais. Et à jamais. Car ton nom est si merveilleux, car ton nom est si merveilleux, car ton nom est si merveilleux. Tu es le roi, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, tu es le roi, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons.
manjakana. Oya, afaka masoerantsika. Ao anatin'izay fo miankohaka sy feno fanajana an'Andriamanitra izay hatrany no hanolorantsika ny fanatitra satria isika ry rahalasy anabavy tsy mihira tonga eto. Raha hanome fanatitra ihany koa isika dia tsy hanome fanatitra amin'ny fombafomba. Narehan'ilay faminaniana teo hoe efa tena akaiko tokoa ny tompo ary hatrany isika dia mila miala ao anatin'ny fomba mpivavahana. Amen. Tsisy ninina akasitrahan'ny tompo ny bokin'ny Mika dia milaza hoe inona ozy izy noetiko eo anatrehan'Andriamanitra, tondra fanatitra vao, tondra fanatitra hodorana vao izy izy. Fa zao ny bokin'ny Mika hoe ry olombelona efa naseho anao izay tsara ozy izy dia izao ihany ny anao ny famindrapoa, ny anao ny marina ho tia famindrapoa ary anaraka ny Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Zava-poana ny ataontsika rehetra raha tsisy fankatoavana, tsisy fanetretena ao anatintsika. Zava-poana ny firantsika, zava-poana ny fanomezantsika, ary izay ny tian'Andriamanitra hialantsika amin'izao vaninandro faran'izao. Amen. Ary ao anatin'izay taridalan'izay no tiany tompo hanazavana antsika ihany koa makasika ny fanatitra ankehitriny. Tahaka ny hiry tsy ny hira rery, tsy ny fanatitra fa ny fanompoantsika an'Andriamanitra rehetra. Jerenareo ny taridalana izay tarihan'ny tompo sy ny fahazavana eton'ny tompo ao anatin'ny baiboly rehetra, fa ninona fanompoantsika an'Andriamanitra dia miainga amin'ny fitiavantsika ny tompo aloha. Andriamanitra tsy makasitraka ny ivelany akory. Azay mahatonga an'Andriamanitra nilaza tamin'ilay mpitondra tena fa tsy ny abetsaky ny fananany no nomeny, fa tamin'ny alahelo rehetra, midika iny zany alahelo rehetra zany, ny fanoloran-tena, ny fankatoavany, ny momba azy rehetra aloha ny natolony an'Andriamanitra. Amen. Momba azy rehetra, tsy mahaliana ny tompony ny ivelan'izay atolontsika ho azy raha ohatra ka lavitra azy ny fotsika. Inona mora lasy anabavy ny dikany ataoko hoe na ame ataoko hoe 1 million an'ny tompo ary isika, fa lavitra ny tompo nefa ny fotsika. Tsinitsininy zany. Ary Jesosy nanome ohatra an'izany hoe makitsika ao amin'ny bokin'ny Efesianina 5:5-2 bokin'ny Efesianina 5:5-2 dia manome ohatra Jesosy. Efesianina 5:5-2 hozy izy hoe mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo, amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo, dia nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra. Zany hoe Jesosy mihitsy aloha ilay fanatitra. Amen. Sy ho fanavotana ho amin'Andriamanitra, ho anitra kasitrahana amonjy atsika. Amin'Andriamanitra ny fepetra, ny fitsipika, Andriamanitra tsy liana amin'izay omentsika fa liana ny amin'ny fiainantsika izy. Azay koa mahatonga ny tompo, jerenareo raha misaoty isika makany amin'ny fiangonana, hozy izy tamin'ireo Makedoniana hoe ny fizoana vavolombelon'ny Paoly dia izao nolazainy tamin'izy ireo hoe ny tena ny natolony aloha. Amen. Ny tena ny natolony an'ny tompo aloha, dia izay vao ho anay koa, izay vao ny fanatitra nataon'izy ireo, fa izy ireo nefa engagé aloha, efa consacré izy ireo ho amin'Andriamanitra. Amen. Zay mahatonga an Jesosy ihany koa milaza eto. Hozy izy hoe ho fanavotana ho amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia mahaliana an'Andriamanitra dia manahoana eo anatrehan'Andriamanitra, zay vao nivelany. Amen. Azay ny tiany tompo hitariana antsika androany. Ary farany tsy vakiako ny andininy fa Andriamanitra dia mbola manamafy fa mijery ny fotsika izy raha lasy anabavy ho an'ny fanomezana. Amen. Satria raha matsiaro azy isika ny ao amin'ny Genesis 4 raha tsy diso hozy izy hoe Andriamanitra hozy izy dia nanino nakasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny. Tsy hoe nakasitraka ny fanatiny mba amin'ny Abela
fanakasitraka ny abela aloha izy. Amen. Zay vao ny fanatiny. Amen. Dikan'izay raha lasianabavy a, tsy androany ihany, tsy androantsika marian'izany teny zany, fa tokony ho fahazavana ao anatin'ny fotsika zany. Manahoana ny fiainako miaraka amin'ny tompo ary miankina amin'izany ny zavatra rehetra, tsy ny fanatritra rery ihany fa ny fanompotsika amin'ny tompo mihitsy na ny firahantsika. Makasitraka aloha ny tompo, zay vao makasitraka ny hira ataoko. Amen. Otsika irosa mifanatitra androany. Dao hira le hoe je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, 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 sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Foganatany fotoatin'ny fotoana isika zay anisan'ny na moa zany ampahany fotoana ny antom-pisiny zao fotoana zao a dia ny afatsika mandreny amin'ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Manasa anareo tena anararoatra, hanokatra ny fo, anitsana an'izay mety inona moa zany avinavina sy ny famafimpo rehetra, fa tena hanokatra ny fotsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mitenena amiko ianao tompo a. Dia manasa ny rahalahintsika zao zay fa hiakatra androany a, dia Viviane ihany koa zay andika azy amin'izao fotoana zao. Alléluia. Alléluia. Bonjour les frères. Miaraba rala. Bonjour les sœurs. Miaraba ranapavy. Vous allez bien? Ao tsara ve nareo, salama tsara ve nareo? Vous répondez pas. Vous allez bien? Averika any ao tsara ve nareo? Fais un petit signe si vous allez bien. Anova hofatanana kely hoe raha ao tsara nareo a. Par ici? Ary ny avy aty a. En passant, bonne fête des mères. Dia miaraba indrindrehetra. Hein, c'est la fête des mamans. Fetiny reny a. Mais nous, on célèbre la fête de Jésus. Fa itsika dia mankalaza ny fetin'i Jesosy. C'est pourquoi c'est une grâce encore pour nous ce matin Zay ny antony hoe tena fahasoavana ho antsika amin'ity marainty a. de nous retrouver dans la présence du Seigneur. No mifankahita eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Et nous ne cesserons jamais d'avoir de la reconnaissance envers sa grâce. Dia tsy tsahatra ny any fankasitrahana amin'ny fahasoavana mihitsy isika. Pour ce qu'il a fait pour nous. Ny amin'izay nataony ao antsika. Hein, c'est pourquoi nous ne pouvons cesser de le remercier pour sa grâce. Dia zay ny antony hoe tsy mitsahatra isika misaotra azy ny amin'ny fahasoavany. La grâce de Dieu envers nous. Ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika. Et c'est important de considérer cela, frères et sœurs. Ary tena zava-dehibe ny fihaverantsika an'izany raha lasanabavy. Je me rappelle que je vous ai déjà dit cela, Ary tadidiko efa niteny an'izay taminareo a. que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Hoe tamin'ny fahasoavana no namonjenatsika. Hein, c'est par bonté, c'est par amour Tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana que le Seigneur nous a sauvés. no namonjeny tompo atsika. Et personne de nous ne méritait quoi que ce soit. Ary tsisy mendrika na inona ny iray na dia iray tamintsika ary.
Ce que nous avons lu dernièrement, ce que l'apôtre Paul nous dit, que nous étions étrangers de toutes les alliances. Tamin'ny vakitsika farany aho isika dia mpivahina tamin'ny fanekena rehetra ny lazain'ny apôstôly Paoly a. Il nous dit perdus dans le monde. Very an teny amin'izao tontolo izao. Et chacun de nous, nous étions destinés à la perdition. Ary ny tsirairay avy amintsika dia efa tena ho any amin'ny fahaverezana, voatondro amin'ny fahaverezana. C'est pourquoi nous avons besoin de considérer cela, frères et sœurs. Dia izay any mahatonga antsika hoe mila mihevitra an'izany raha lasanabavy a. Que chacun de nous, nous étions destinés pour la perdition. Hoe ny tsirairay avy amintsika dia efa voatendry ao amin'ny fahaverezana. Parce que le péché nous séparait de Dieu. Satria ny ota dia nanasaraka antsika tamin'Andriamanitra. Et nous ne pouvons rien avoir de sa part. Ary dia tsy afaka hanandraina inona na inona avy aminy isika. Parce qu'il est saint Satria izy masina et nous étions pécheurs. dia isika nefa mpanota. Et il a manifesté sa grâce envers nous. Fa izy a naneho ny fahasoavany any tamintsika. Hein? Amen. Et il ne nous a pas fait payer rien du tout. Dia izy nefa tsy nampandovidiny na inona tamintsika. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit c'est par grâce que nous sommes sauvés. Izay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe fa fahasoavana no namonjena antsika Par le moyen de la foi tamin'ny alalan'ny finoana que le Seigneur lui-même a mis dans notre cœur. izay ny tompony tena mihitsy no nametraka an'izany tao anaty fosika. Allons pas croire que la foi, nous l'avons eue. Ary aza mihevitra mihitsy hoe ny De finoana dia azontsika avy amintsika manokana. Mais c'est un don de Dieu. Fa tena hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra Dieu nous izany. a fait don de la foi Andriamanitra nanome atsika fanomezana pour ny que amin'ny nous puissions finoana croire en Jésus mba ahafahantsika mino an' Jesosy et pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. dia mba ahafahantsika mahazo ny fahasoavany. Et la grâce de Dieu est constamment à l'œuvre dans notre vie. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia miasa tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika. Et c'est pourquoi nous avons besoin de considérer cette grâce. Dia izay mahatonga antsika mila mihevitra na mamelanjan'izay fahasoavan'izay. Et que faisons-nous de la grâce de Dieu? Ary ataontsika inona ny fahasoavan'Andriamanitra? Est-ce que nous la prenons à la légère Amaivantsika ve zany a? ou bien est-ce que nous nous en servons de cette grâce pour lui être agréable? Sa mampiasa an'izany fahasoavan'izany sika mba ho ankasitrahany. Est-ce que nous nous servons de cette grâce pour lui être agréable? Mampiasa an'izany fahasoavan'izany ve isika mba ho ankasitrahany. Il nous a fait la grâce de croire en lui. Nomeny fahasoavany sika mba hino azy a, Il nous a sauvés. namonjy antsika izy. Mais en même temps, il veut travailler dans nos cœurs, travailler dans nos vies. Dia miaraka amin'izay nefa te hiasa ao am-pontsika izy eo amin'ny fiainantsika. Parce que son but, c'est de nous rendre semblables à lui. Satria ny tanjony dia ny ahatonga antsika hitovy aminy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a? Son but, c'est de nous rendre semblables à lui. Ny tanjony dia ny ahatonga antsika hitovy aminy. Et il veut que nous considérons sa grâce Ary tiany isika raha amelanja ny fahasoavany a, pour qu'il puisse travailler dans nos vies. mba ahafahany miasa eo amin'ny fiainantsika. Parce que si nous ne lui permettons pas de travailler dans nos vies, Satria raha tsy mamela azy azy eo amin'ny fiainantsika isika il ne pourra rien faire. dia tsy afaka ny anao ninina izy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo Nous a? sommes là, Hoe eto isika mais si lorsque nous entendons l'évangile, fa raha maheno filazantsara isika nous ne permettons pas à l'évangile de faire son œuvre dans notre vie, nefa tsy mamela ny filazantsara manao ny asany ao amin'ny fiainantsika nous n'allons pas être transformés. dia tsy afaka ny ova isika. Mais pourtant, nous avons eu la grâce. Dia nefa isika dia efa nomena fahasoavana. Pourtant, nous avons été choisis par le Seigneur. Nefa isika dia efa vidiny tompo. Pourtant, le Seigneur désire de nous rendre semblables à lui. Dia nefa ny tompo maniry mba hitovy aminy C'est isika. pourquoi il a tout accompli à la croix pour que nous puissions devenir comme lui. Dia izay nahatonga azy hoe efa ny fitahiny teo amin'ny azo fijaliana avokoa ny zavatra rehetra mba hatonga antsika hitovy aminy. Il a donné sa vie, Nameny ny ainy izy a, il a tout mis en œuvre efa nataony ny asa rehetra pour que nous puissions être comme lui. mba ahafahantsika hitovy aminy. Mais est-ce que nous nous profitons de cette grâce? Fa isika ve dia manararoatra an'izay Est-ce que nous nous en fahasoavan'izay? servons? Mampiasa an'izay ve isika? C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset de l'Évangile avec vous. Izay ny antony hoe te hiara-maky andiny eo amin'ny filazantsara miaraka aminareo Il nous est dit dans
Matthieu 22. Matthieu toko faharoa amby roapolo a. Il nous dit, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Andiny voalohany ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady Pour son fils. ho an'ny zanany lahy. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady. Hein? Jésus nous dit que le royaume de Dieu Jesosy dia milaza amintsika hoe fanjakan'ny lanitra est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Et il voulait que beaucoup de personnes participent à sa joie. Dia tena tiany hoe marobe ny olona hiara hifaly aminy. Et il envoya ses serviteurs. Dia nandefa ny mpanompony izy a. Il envoya ses serviteurs pour les inviter, Nandefa ny mpanompony izy a ho an'ireo izay nasainy. pour leur dire que bientôt je vais avoir une noce. Dia ilaza amin'izy ireo hoe tsy ho ela dia ho avy ny fampakaram-bady any Hein? amiko. Venez vous réjouir avec moi. Dia andao a hiara hifaly amiko ianareo. Hein? Venez passer un moment de réjouissance avec moi. Tongava hiaraka amin'ny fotoana fifaliana hiaraka amiko. Et vous voyez que le Seigneur a voulu honorer ses invités. Dia hitanareo ny tompo a tena hoe te hanome azy an'ireo olona nasainy. Quand vous êtes invité à venir vous réjouir dans un festin, qu'est-ce que vous faites? Nareo a rehefa saina ho any amina fety anankiray a dia ohatrany ahoana ny ataonareo. Vous réalisez premièrement que celui qui vous a invité vous honore. Dia ny zavatra tsapanareo voalohany a hoe manome azy anareo a le nanasa anareo. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a. Si quelqu'un de très haut, très important, Raha ohatra ka misy olona tena manana ny toerany a, vous invite à venir festoyer avec lui, manasa anareo a hiaraka hanao fety tout de aminy. suite votre cœur commence à battre. Dia manomboka midobodoboka ny fonareo. Et il y a une joie extrême qui saisit votre cœur. Dia tena misy fifaliana lehibe a ao am-ponareo. Parce que vous réalisez l'honneur qui vous a été fait. Satria tsapanareo a ny haja izay nomena anareo. Et vous réalisez pour que cette personne vous invite, Dia tsapanareo hoe mahatonga ny olona io na hanasa anareo a, ce qu'il vous estime. dia tena hoe mamelanja anareo izy. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dia inona no atao anareo a ho an'izay? Est-ce qu'on va l'ignorer ou bien est-ce qu'il va y avoir une excitation dans notre cœur pour nous préparer à cela? Dia hodina fanina ve izay a sa misy fientanentanana ho an'izany? Vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi je vous dis que nous avons besoin de considérer la grâce de Dieu envers nous? Takatrareo ve lasana bavy mahatonga miteny aminareo hoe mila mamelanja ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika isika? L'apôtre Paul nous dit que nous étions sans espérance. Apôstôly Paoly dia nilaza hoe isika dia tsy nanana fanantenana, Nous étions sans Dieu. tsy nanana Andriamanitra, Nous n'avions point droit de citer en Israël. ary tsy nanana toerana atao amin'ny tanànan'i Mais nous voyons Israely. que Dieu nous a fait grâce. Fa hitantsika hoe Andriamanitra dia nanome fahasoavana Il nous a antsika, estimés à la même valeur que le peuple qu'il avait choisi. dia nanome lanja antsika izy mitovy any tamin'ny vahoaka izay nifidiny. Nous qui étions des païens, Isika izay tsy entilisa nous voyons que l'honneur que Dieu nous accorde dia hitantsika ny haja izay nomen'Andriamanitra antsika et la valeur que nous avons pour lui. sy ny lanja izay ananantsika eo aminy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo C'est a. pourquoi il dit, il invite tout le monde. Izay no nahatonga azy nilaza hoe nanasa ny olona rehetra izy. Mais il nous est dit, il envoya d'autres, et non, oui, le verset 3, il nous dit, il envoya ses serviteurs vers ceux qui étaient invités. Ary izy naniraka amin'ny mpanompony hiantso izay efa nasaina Mais ils ne voulurent pas venir. mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Hein? Ceux qui étaient invités, ils ont refusé de venir aux noces. Ireo izay nasaina dia nanda tsy ho avy amin'ilay fampakaram-bady. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui ont refusé de venir aux noces. Dia izay ny antony raha lasana bavy hoe isika dia tsy ao anatin'ireo izay Vous êtes nanda ho avy d'accord? aminy amin'ny Nous ne fampakaram-bady. sommes pas de ceux qui ont refusé de venir aux noces.
Tsika dia tsy ao anatin'ireo izay nandalo soaviny amin'ny fampakaram-bady. Nous sommes là. Eto isika, D'accord? manaiky an'izay nareo Nous sommes pas ceux qui ont refusé de venir, nous. Tsika dia tsy ao anatin'ireo nandano ho avy. Quand nous avons entendu l'évangile, Rehefa nahay ny filazantsara nous isika, avons répondu. dia namaly isika, Nous avons dit dia laza isika hoe oui. eny, Et nous sommes venus. dia tonga isika. Nous avons réalisé la grâce qui nous a été faite, Ary tsapantsika ilay fahasoavana izay nomenantsika, l'honneur qui nous a été donné, ny haja izay nomenantsika, la valeur que nous avons été estimés. lanja izay nomenantsika, Nous sommes venus. dia tonga isika. C'est une bonne chose. Dia zavatra tsara izay. Hein? Et il dit, mais il ne voulait pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Tena niraka mpanompo afaka indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay fanasaina hoe indro efa voavoatra n'androko, efa voavony ny omboko sy ny nafaiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra ka makanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Et nous voyons là qu'il dit que tout a été préparé. Dia hitantsika eto hoe efa voavoatra, efa voakarakara avokoa ny zavatra rehetra. Tout ce qui était nécessaire pour passer un moment de réjouissance, d'exaltation, Izay zavatra nilaina rehetra ho an'ilay fotoana fifaliana a été préparé. dia efa voahomana avokoa. Hein? Dieu a tout préparé, Dieu a tout mis en œuvre. Efa noman'Andriamanitra daholo, efa nataon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Et il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dia araka ny voalaza hoe qu'il a donné Jésus, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra afin izao que tontolo quiconque izao croit en lui dia nomeny Jesosy mba izay rehetra mino azy ne périsse point, mais qu'il ait. dia tsy ho Il est la very vie. fa hanana Donc, fiainana. Quand le Seigneur invite de nouveau des hommes, Dia ny tompo izany rehefa nanasa indray Il amin'ireo leur dit, olona dia nilaza tamin'izy ireo hoe tout a été préparé, efa voahomana ny zavatra rehetra, tout a été mis en œuvre pour que vous puissiez passer un moment agréable. efa namboarina ny zavatra rehetra mba ahafahanareo Tout a manana mis fotoana en œuvre mahafinaritra. pour que votre cœur soit rempli de joie, Efa namboarina ny zavatra rehetra mba ho feno fifaliana amin'ny fonareo, et une joie qui va durer éternellement. fifaliana izay haritra mandrakizay. Ça vous est arrivé de passer un moment quelque part qui a marqué votre vie Nisy fotoana ve efa nareo efa misy fotoana Et que vous nanamarika vous rappelez? anareo dia tadidinareo izay Jamais j'ai vécu ces choses-là. hoe mbola tsy niaina Ça zavatra reste marqué dans mihitsy mon cœur. ary tena nanamarika amin'ny foko le Quand izy. Jésus a donné sa vie sur la croix, Ary Jesosy rehefa nameny ainy teo amin'ny hazo il a fijaliana tout accompli. C'est ça qu'il a dit quand dia efa il vita est ny mort sur la zavatra croix. rehetra. Il a dit, Zay tout était accompli. dia zay no lazainy rehefa Tout est maty teo amin'ny là hazo pour les fijaliana bonheurs du izy pécheur. hoe efa vita ny zavatra rehetra Tout a été fait pour qu'il soit pardonné de son péché. ary vita ny zavatra rehetra mba ho voavelany amin'ny Tout a fahotana été ny fait pour mpanota qu'il puisse retrouver la communion avec son Dieu. ary efa vita ny zavatra rehetra mba ahafany ho Tout a tafara été indray fait pour que amin'Andriamanitra. son cœur soit rempli de la paix de Dieu. Efa vita ny zavatra rehetra mba ahafany fony ho feno Tout a été accompli fiadanan'Andriamanitra. pour qu'il n'y ait plus de pleurs, plus de souffrance, plus de deuil. Efa vita ny zavatra rehetra mba tsy hisy tomantsony Tout a été Six fait pour que fizaliana. l'âme du tsisy pécheur fisaonana puisse être dans l'exaltation. fa efa vita ny zavatra rehetra mba ahafany fon'ilay mpanota ho feno fifaliana. Mais il nous a dit, Fa izao voalaza hoe mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. nefa tsy nahoany akory zany fa samy lasa nandeha izy. Celui-ci a son champ, Ny anankiray ho an'ny non, celui-ci sany, a son trafic. Ici, là, a son trafic. Celui-là a son trafic. ny anankiray ho amin'ny varony, Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. ary ny sisa nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Hein? Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et Ary brûla leur ville. ary tetezitra ilay mpanjaka ka naniraka amin'ny miaramilany dia nandringana izany Alors il mpanan'olona dit à ses izany. serviteurs, Sady nandoro ny tanànany les noces sont prêtes, dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny mais fampakaram-bady les conviés n'en étaient pas dignes. fa izay efa nasaina no tsy mendrika. C'est toujours pas nous.
tsy isika io resahana io a C'est toujours pas nous. tsy isika io resahana io a Vous êtes d'accord? C'est pas nous. manaiky an'izay isika hoe tsy isika io a Nous n'avons pas persécuté le serviteur de Dieu, nous. isika tsy nanendritsika mpanompon'andriamanitra Nous n'avons pas tué ceux qui nous apportent l'évangile. tsy namona ireo izay mitondra ny filazantsara ho asika Quelque isika part, nous ne sommes pas de ces gens-là. dia anoany a dia tsy tao anatin'ireo olo ireo zany isika Vous êtes d'accord avec moi? manaiky an'izay nareo a Tout ça, c'est pas nous, ça. io a dia tsy isika io a Hein? Tout ça, c'est pas nous. tsy isika io Il dit, allez donc dans les carrefours dia hoy izy koa mankanesy ianareo a any amin'ny sampanandalana appelez aux noces tous ceux dont vous trouverez. ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady Hein? Voyons que le Seigneur dit, ils n'en étaient pas dignes. dia hitanareo fa ozy ny tompo hoe tsy mendrika izy ireo a Ils n'ont pas voulu le venir. tsy teo avy izy ireo Maintenant, on va inviter tout le monde de venir. dia amin'izao a dia andana tsoy ny olona rehetra ho Et avy nous faisons partie de ces gens-là, nous. dia tsika tao anatin'izay olona izay Hein? isika Nous sommes de tous ceux qui sont venus dans la présence du Seigneur. isika dia tao anatin'ireo izay tonga teo amin'ny fanatrehan'ny tompo a Et nous sommes dans quoi là? dia ao anatiny isika Nous tous là, nous attendons quoi? inona ny andrasantsika tsirairay avy reto Hein? Nous sommes dans la salle. ao anatin'ilay efitrano Donc nous isika sommes en préparation de l'arrivée de l'époux. dia eo anatin'ny fanomanana Nous ny sommes dans fiavian'ny l'attente. papakatra Nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur. ary ao anatin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo Nous avons isika reçu l'invitation. efa nandray ny fanasana isika Nous sommes venus. dia tonga Nous isika sommes dans la salle dia efa ao anatin'ilay efitrano a et nous attendons. dia miandry isika Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. fa mamela ilaza zavatra aminareo raha lasana Quand bavy nous sommes invités dans une grande manifestation, rehefa voasa ao anatina fihetsiketsehana lehibe anankiray isika il y a une chose que nous savons, dia misy zavatra anankiray que fantatsika nous avons besoin de nous préparer. hoe mila miomana isika Nous avons été honorés, nomena aza nous isika avons été invités, nasaina isika mais nous avons besoin de nous préparer. fa mila miomana isika C'est la grâce d'être appelé par le Seigneur. ary zay ny fahasoavana Vous comprenez là, frères et sœurs? C'est C'est la notre grâce tombe d'être appelé par le Seigneur. C'est la grâce d'être dans l'église. ary zay ny fahasoavana ny antsony tompo atsika fahasoavana eo Vous êtes anivon'ny d'accord avec fiangonana manaiky an'izay miaraka Mais amika quand nous anareo sommes dans l'église du Seigneur, fa rehefa ao anatin'ny fiangonan'ny tompo isika nous sommes appelés, dia natsona nous avons isika été choisis, novidina isika nous avons été estimés, dia nomena lanja isika et nous sommes sûrs que nous allons être glorifiés avec le Seigneur. dia mahazo antoka isika hoe miara-homem-boninahitra amin'ny tompo a Mais une chose est sûre, fa ny zavatra iray azo antoka si nous tous ce matin nous sommes là, raha eto isika androany nous marina isika pouvons rehetra ressentir qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait dans notre cœur. dia matsapa isika hoe misy zavatra mila C'est vrai, atao c'est pas any vrai. anatin'ny fotsika Quand marina je zany sa suis tsy marina invité à un mariage d'une personne haut placée, rehefa voasa amina fampakaram-badina olona manana ny il y a une toerana chose que je sais, dia misy zavatra iray fantatro que je ne pourrai pas être un invité d'honneur hoe tsy afaka ho tonga olona manan-kaja si je n'ai pas un costume d'honneur manan-kaja raha tsy manao akanjo mihatsy qui va dans une réception de personnes importantes ary izy zany mandeha makany amina fanasana olona anankiray izay manan-kaja avec un t-shirt, miaraka amin'ny t-shirt avec un pantalon de jean, miaraka amin'ny jean avec un short, miaraka amin'ny short avec un vêtement troué, miaraka amin'ny akanjo misy loka avec un habit de mécanicien, miaraka amin'ny akanjo fanamboarana tomobily avec des mains sales, miaraka amin'ny tanana maloto et qui se présente dans la réception. dia mijoro eo amin'ilay fanasana Et je peux vous dire, pas ici, dia averiko ihany tsy eto a pas ici. tsy eto a Mais je peux vous dire fa afaka milaza qu'il y aminareo a a ceux qui sont conviés hoe misy amin'ireo izay natsoina et qui ne donnent pas de l'importance de leur invitation ireo izay nasaina nefa tsy mamelanja ny fanasana izay et nomenan'izy qui ne ireo se préparent pas pour ce jour-là. ary izy ireo dia tsy miomana ho an'izay andro izay Vous êtes d'accord, frères et sœurs? manaiky an'izay nareo raha C'est lasiana pas bavy parce qu'on a été invité dia satria tsy hoe voasa isika qu'on va être accepté dia ho voatery ho ekena zany isika tel que nous sommes. amin'ny mahizy atsika Jésus nous a invités, jesosy dia mais n'oublions nanasatsika pas qu'il a versé son sang à la croix.
fahazadino hoe nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana Et il a versé ce sang à la croix pour que nous soyons purifiés de nos péchés. ary izy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga antsika ho voadiony amin'ny fahotantsika. Vous êtes d'accord avec moi? manaiky an'izay miaraka amiko ianareo a. Hein? Et nous avons besoin de considérer la grâce qu'il nous a accordée dia mila mamelanja ny fahasoavana izay nomena antsika pour isika rechercher mba hitady a la sanctification de nos vies ny fanamasinana ny fiainantsika pour que nous puissions être approuvés de lui. mba ahafahany a ankasitraka atsika mba ho ankasitrahana isika. Vous êtes d'accord? manaiky an'izay La nareo grâce de Dieu, ny ce que fahasoavan'andriamanitra l'apôtre Paul dit à Tite, araka ny lazain'ny paoly apôstôly tamin'ny il nous Titos dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, dia hoe ny fahasoavan'andriamanitra no Nous loharano enseigne. famonjena ho an'ny olona rehetra dia mampianatra atsika elle nous enseigne. mampianatra atsika Elle nous enseigne de vivre une vie de piété qui est conforme à celui qui nous a invités. dia mampianatra atsika hiaina ny fiainana araka Et an'andriamanitra. c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de veiller à ce que notre cœur, notre vie est en train d'être travaillé, changé, purifié par l'Évangile pour que lors de ce jour-là, nous soyons aptes. Zay mahatonga antsika mila miambina hoe ny fiainantsika ny fotsika dia voadio a Vous ka êtes rehefa ho vous avy êtes izay d'accord avec fotoan'izay a dia hoe kena ny fiainantsika. Allez, on est où là? Hein? Verset 10. Alors il dit, ses serviteurs allaient dans les rues, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants, bons, et la salle fut combien? Comment la salle fut? dia nivoaka ao amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra Pleine de hitany nalatsina conviés. tsara ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Hein? Quand l'évangile parcourt toute la terre, rehefa mitety an'izao tontolo izao ny et filazany que tous tsara les hommes ont entendu, comme nous, ce matin, nous sommes là. dia maheno ny olona rehetra tahaka antsika amin'ity marainty eto isika Il nous dit que celui qui nous a invités arrive pour voir, pour accueillir ses invités. dia voalaza hoe izay nanasa antsika dia ho avy andray andreo izay nasainy. Hein? Et la surprise, c'est là, frères et sœurs. dia eo a misy an'ilay surprise raha lasana bavy a La surprise, c'est ce moment-là. dia ny surprise a dia amin'io fotoana io Allons lire, vous allez voir. zavatra tsy nampoziny andao jerentsika ane. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de quoi? dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny Il fampakaram-bady. dit que le roi rentre voalaza hoe niditra ilay mpanjaka pour accueillir tous les conviés. dia andray andreo izay nasaina Et il vit là un homme qui n'a pas revêtu un habit de noces, dia nahita lehilahy izy a tsy ny akanjoakanjo afampakaram-bady qui n'a pas pris la peine izay tsy nihevitra de s'acheter un vêtement neuf hoe mba hividy akanjo vaovao pour venir dans la présence du roi. mba ho avy a eo amin'ny fanatrehan'ny mpanjaka. Vous êtes d'accord? manaiky an'izay nareo a Il était bien invité, lui, tena nasaina izy a mais il n'a pas pris au sérieux l'invitation qui lui a été donnée, fa izy dia tsy nandray matotra ny fanasana izay nomena azy croyant qu'il pouvait venir dans la présence du roi, participer à la festivité avec un vêtement sale. dia nihevitra izy hoe afaka tonga eo amin'ny fanatrehan'ny mpanjaka andray anjara amin'ilay fifaliana miaraka amin'ny akanjony maloto. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? manaiky an'izay nareo raha lasana bavy C'est pourquoi chacun de nous, lorsque nous nous tenons en face de l'évangile izay ny antony ny tsiraray avy amintsika rehefa mijoro eo anatrehan'ny et que filazantsara le Saint-Esprit nous parle, ary miresaka amintsika amin'ny fanahy masiny nous avons besoin de réaliser que le cœur a besoin d'être purifié par le Seigneur. dia mila tsapantsika hoe ny fotsika dia mila voadio an'ny tompo. Nous avons besoin de réaliser que l'œuvre de Dieu a besoin de continuer à changer notre cœur. dia mila tsapantsika hoe ny asan'andriamanitra dia mila mitoy a manova ny fotsika. C'est pourquoi Miasa chaque ny jour, fotsika. Izay ny antony hoe alors que isan'andro nous sommes dans l'attente rehefa eo amin'ny mpiandrasana de ce isika jour-là, fiandrasana an'izay nous andro avons izay a besoin de nous examiner pour voir si à l'intérieur de nous, nous sommes OK. dia mila mandinika ny tenantsika isika ao anatsika ve tsika ao tsara.
Vous êtes d'accord avec moi? manaiky an'izay miaraka amiko Chaque nareo jour, chacun de nous, isan'andro a ny nous tsirairay avons avy amitsika besoin d'analyser notre vie dia mila mandinika ny fiainantsika pour savoir si notre cœur est OK avec ce que nous entendons de la part du Seigneur. mizany fiainantsika hoe fiainantsika ve mifanaraka amin'izay henontsika avy amin'ny C'est tompo pourquoi nous avons besoin d'examiner notre vie. zay ny antony hoe mila mandinika ny fiainantsika isika C'est pas moi qui examine votre vie, tsy izany andeha handinika ny mais fiainanareo c'est vous qui examinez votre vie fa ianareo a no mandinika ny en fiainanareo fonction de ce que vous entendez, miankina amin'izay henonareo en fonction de ce que le Seigneur met au-devant de nous. miankina amin'izay zavatra apetraka ny tompo eo Et c'est anoloantsika pourquoi, les frères et sœurs, c'est un travail qui doit continuer à se faire dans notre vie. zay ny antony hoe asa izay tokony toy a eo amin'ny fiainantsika Et de réaliser que personne de nous n'est arrivé à un état où nous sommes parfaits devant le Seigneur. ary atsapa hoe ny tsirairay Parfaits. Un état où nous sommes arrivés parfaits devant le Seigneur. mba ho tonga tanteraka isika eo anatrehan'ny tompo Et c'est ça que nous avons besoin d'examiner dans notre cœur. ary izay a tokony izahantsika ny ao anatin'ny fotsika C'est pourquoi le Seigneur nous dit, hé mon ami, comment tu es entré ici? dia zay na tonga ny tompo miteny namako ahoana natafidiranao teto Hein, chez nous, on appelle ça par fraudeur mariage. any aminay a dia ohatrany hoe pisoloky a miditra anatina fandrasana mariage ny J'étais- filazan'izany Quand j'étais jeune, j'étais un fraudeur mariage. tamin'izaho tanora dia za le mpisandoka miditra anatina mariage ireny a Hein, parce qu'avant, pour aller s'amuser, il fallait payer. satria taloha raha te ala vola dia mila mandoha vola Mais quand quelqu'un se mariait fa rehefa misy olona anankiray atao mariage a et qu'il faisait une réception pour danser, dia manao fety izy andihizana c'était gratuit. dia tsy mandoha vola Donc, mahay maim-pona donc, on allait sans être invité. dia mandeha makany a nefa tsy vao azy Et ça arrivait parfois que ceux qui se sont mariés dia misy fotoana ireo mpanambady a disent, ceux qui ne sont pas invités, dehors. dia milaza izy ireo izay tsy vao azy a mivoaka Et là, la honte. dia menatra Hein, et là, c'était la honte. dia tena hoe menatra Hein. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a quelque chose que Jésus dit izay ny antony lasina-bavy misy zavatra izay et que teneny chacun de jesosy nous, a nous avons besoin de prendre au sérieux. dia ny tsirairay avy antsika mila mandray Ce matotra qui est an'izany important au Seigneur, c'est l'état de notre cœur. ny zava-dehibe amin'ny tompo a dia ny toe-potsika Ce que le Seigneur regarde, approuve, izay jeren'ny tompo a sy akasitrahan'ny tompo c'est l'état de notre cœur. dia ny toe-potsika Vous savez, nous ne serons jamais parfaits hainareo tsy ho tanteraka ho mihitsy isika avant que le Seigneur arrive. mialoha ny fahatongavan'ny Mais tompo l'état de notre cœur devant le Seigneur, fa ny toe-potsika eo anatrehan'ny tompo la manière que nous concevons le péché, ny fomba fijerintsika ny fahotana c'est ça qui est important devant le Seigneur. dia zay ny zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo La haine que nous avons dans notre cœur, ny fankahalana izay ananantsika ao le anatsika dégoût que nous avons pour le mal dans notre cœur, ny tsiravina ananantsika ho an'ny ratsy ao anatin'ny fotsika c'est ça qui est agréable au Seigneur. ary zay a no ankasitrahan'ny tompo C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit lui-même, ary zay ny antony ilazan'ny paoly apôstôly hoe parce qu'il était conscient satria izy a de ce qu'il pouvait encore habiter en lui. dia tonga sainany amin'izay zavatra Et mety mbola chacun de hitoetra nous, ao nous sommes aminy encore conscients des choses qui existent encore dans notre vie. dia tsika tsirairay avokoa dia samy mbola tonga sainany amin'izay zavatra mbola misy ao Allons pas anatsika dire que c'est pas grave. dia andaontsika tsy teny hoe tsy maninona izany Allons pas dire qu'il faut que l'autre change pour que je puisse changer. dia andao tsy teny hoe miova izy a tokony miova izy mba hafahako miova alohantsika tsy teny hoe miandry ny hafa iova vo hafa C'est une iova question que je dois regarder mon cœur. fa tena hoe mila mijery ny fo koa C'est une question de réaliser où je suis encore. fa tena hoe mila mahatsapa hoe aiza ho aiza Hein? C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset, comment l'apôtre Paul nous parle de cela. zay ny antony ndao amaky teny a ny amin'ny filazan'ny paoly apôstôly an'izany ho atsika Dans 1 Corinthiens, donc 2 Corinthiens, ao amin'ny korintiana faharoa a le chapitre 5, korintiana faharoa toko fahadimy a
il nous est dit, 5, non pas 5, c'est pas 5. Attends, je trouve ça. Vetivety fotsiny a jereko an'ilay izy. C'est 2 Corinthiens, c'est... Ah voilà, c'est bien ça. 2 Corinthiens 13, Korintiana toko fahatelo ambin'ny folo a. Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. où l'apôtre Paul nous dit, examinez-vous, verset 5. Andiny fahadimy. Dinio ny tenanareo. Il nous dit, examinez-vous vous-même Dinio ny tenanareo. pour voir si vous êtes dans la foi. Na mitoetra amin'ny finoana ianareo. Éprouvez-vous Merci. vous-même. Izaho toetra ny tenanareo. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Moa tsy fantatrareo va fa amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Il dit, faites un bilan vous-même de votre vie. Hozy izy io zay zaho ny tenany fiainanareo. C'est-à-dire, examinez-vous. Ny dikan'izany hoe dinio ny tenanareo. Est-ce que mon cœur, par rapport à ce que le Seigneur veut, je suis OK? Ny foko ve manoloana an'izay zavatra tiany tompo mifanaraka amin'izay. Est-ce que je suis en train de vivre ce que le Seigneur me demande? Miaina amin'ny fiainana izay angatahany tompo amiko ve Hein? C'est-à-dire, frères et sœurs, quand j'examine mon cœur, dikan'izany raha lasana bava hoe rehefa mandinika ny quand je foko regarde mon comportement, rehefa mijery ny fitondrantenako quand je regarde la manière que j'agis, rehefa mijery ny fomba fietsiko la manière que je me comporte, ny fomba fitondrantenako, la manière ce qui se passe à travers de ma personne, ny zavatra miseho amin'ny alalan'ny tenako, c'est là que je reconnais si je suis dans la foi. dia eo ny ahafantarako hoe ao anatin'ny finoana ve aho. C'est là que je reconnais si je suis en train de grandir. Eo ny ahafantarako hoe mitombo ve ao anatin'ny fitomboana ve C'est aho. là que je reconnais si je suis en train de me dépouiller de mon vieil habit. Eo ve ny ahafantarako hoe eo ny ahafantarako hoe efa voatorotoro ny amin'ny fitafiako C'est là taloha que je ve. réalise si je marche encore dans la chair ou si je marche par l'esprit. Eo ny ahafantarako hoe mbola mandeha amin'ny nofo ve aho sa mandeha amin'ny fanahy. Si nous sommes préoccupés par notre vie pour le Seigneur, Raha ohatra tsika ka mihevitra ny fiainantsika ho an'ny tompo il y a quelque chose qui nous saisit. dia misy zavatra tokony azo atsika. C'est cette crainte de ne pas nous trouver comme le Seigneur voudrait quand il viendra. Dia hoe tsy ho araka ny ilain'ny tompo ny fijeriny atsika rehefa tonga Vous êtes izy. d'accord? Manaiky an'izay nareo Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va Trouvera-t-il une izy. église qui marche dans la sanctification? Ahita fiangonana mandeha amin'ny famasinana ve izy. Trouvera-t-il une église qui marche dans les dépouillements? Mahita fiangonana ve izy mandeha ao anatina fahatorotoroana. Trouvera-t-il une église qui a soif de la sainteté? Ahita fiangonana ve izy mangetaheta ny fahamasinana. Trouvera-t-il une église qui est en train de rechercher de plus en plus à le ressembler? Mahita fiangonana ve izy mikatsaka hatrany ny hitovy aminy. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Manaiky an'izay ve nareo raha lasana Et c'est bavy. là que chacun de nous avons besoin de réaliser que Dieu nous a fait grâce. Dia eo tokony hatsapahantsika hoe Andriamanitra dia namay antsika fahasoavana. Il nous a appelés par Jésus Ny antso atsika izy tamin'ny alalan'i Jesosy. et il nous accorde le ministère de l'Esprit. Dia izy mamay antsika ny asa fanompon'ny fanahy masina. Il nous accorde des dons et des ministères dans l'Église. Dia izy mamay antsika fanomezam-pahasoavana sy ny asa fanompony eo anivon'ny Pourquoi? fiangonana. Inona ny antony? Hein? Pourquoi le Seigneur nous accorde tout ça? Fa maninona ny tompony namay antsika an'izany zavatra rehetra izany? Hein? Parce qu'il veut nous voir irrépréhensibles. Satria tiany isika raha tsy anatsiny. Parce qu'il veut nous voir, nous tous qu'il a appelés, qu'il a choisis, Tiany isika rehetra izay nantsony sy que novidiana personne de nous ne se perde. mba tsy hisy ho very na dia iray amintsika ary. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo C'est pourquoi il met au-devant de nous toutes choses préparées. Izay no mahatonga azy efa nanomana ny zavatra rehetra ho an'lohantsika. Quand nous arrivons dans l'église,
rehefa tonga eo amin'ny fiangonana il isika ne nous manque rien. dia tsisy zavatra tsy ampy amintsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo a Quand vous êtes arrivés dans l'église, tout était là. rehefa tonga teo anivon'ny fiangonana ianareo dia Tout efa a teo ny été zavatra déjà rehetra préparé. efa voavoatra avokoa ny zavatra Il ne rehetra manque rien tsy misy ninina tsy ampy eo pour que nous soyons perfectionnés. mba ahafahantsika ho andeha amin'ny fataterana. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo a C'est pourquoi notre cœur a besoin d'être ouvert. izay mahatonga ny fotsika hoe mila misokatra Pour que l'évangile puisse emmener le renouvellement de notre cœur. mba ahafahan'ny filazantsara mitondra fanavaozana ny fotsika Pour que le Seigneur puisse changer notre vie. mba ahafahan'ny tompo a manova ny fiainantsika. Et vous avez une chance, frères et sœurs, Ary fantatrareo ve que nous faisons mourir la chair, rehefa mamono nofo que isika nous nous dépouillons des choses de la chair, rehefa foana nefa maty a ny amin'ny asan'ny nofo isika que nous faisons mourir tout ce qui est charnel en nous. rehefa vonosika ny asan'ny nofo rehetra eo amintsika Il y a une autre vie qui prend place. dia misy fiainana hafa mahazo toerana. C'est vrai, c'est pas vrai? Marina izay sa Il tsy y a une marina autre vie qui prend place dans notre cœur. misy fiainana hafa mahazo toerana Il y a eo une amin'ny autre qualité fotsika de vie qui prend place dans notre cœur. ary misy karazana fiainana hafa mahazo toerana ao anatin'ny Il y a une autre fotsika qualité de vie qui émane de nous. misy kalitaoana fiainana mivoaka avy ao amintsika. Hein? C'est pourquoi je veux vous encourager ce matin. Allons rechercher de plus en plus ary izay no tiako ampaherezana anareo à amin'ity nous maraina ity revêtir du hoe Seigneur. andao hikatsaka hatrany hatrany a mba hitafy amin'ny tompo isika. Vous êtes d'accord avec moi? Miara-manaiky an'izay amiko ianareo a Vous désirez vous changer, vous? te hiova ve ianareo maniry hiova ve Vous ianareo désirez que le Seigneur fait son travail dans votre vie et que de plus en plus vous ressemblez à Jésus? maniry ve ianareo mba hanao ny asany eo amin'ny fiainanareo ny tompo hoe ka hitovy hatrany hatrany amin'ny jesosy ianareo. Qui désire ça? Iza ny maniry an'izay Vous le désirez? maniry an'izay ve ianareo. C'est pourquoi on a besoin de voir, frères et sœurs, Izay ny antony hoe mila mahita isika raha que lasana bavy a l'évangile nous dépouille. hoe ny filazantsara dia manafoana ny amintsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay Et c'est ianareo urgent. ary Urgent. ary tena maika Et izany. c'est urgent, frères et sœurs, de rechercher l'œuvre de Dieu dans notre vie. Tena maika ny fikatsahana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Parce que nous ne savons pas satria tsy fantatsika quand est-ce qu'il viendra regarder tout ce qu'il a invité. hoe rovina izy no avy a hijery an'ireo izay nasainy rehetra. Tout le monde était dans l'attente, Samy niandry avokoa ny rehetra ceux qui étaient vêtus et celui qui n'a pas été vêtu. ireo izay nitafy fitafiana tsara sy ireo izay tsy nitafy Et tout le monde attendait le moment. fa samy miandry ny fotoana ny rehetra Et personne ne savait à quel moment. ary tsy nisy nafantatra hoe amin'ny fotoana manahoana Qui sait quand est-ce que l'avènement du Seigneur sera fait? iza no mahafantatra hoe amin'ny oviana ny tompo no avy a. Qui le sait? Iza no mahafantatra iza no mahalala. Vous savez, vous, quel jour l'avènement du Seigneur va se faire? Fantatrareo hoe rovina ny andro a hiverenan'ny tompo Et c'est sûr que ça va se faire. fa ny azo antoka anefa dia ho avy izay a Parce que Jésus a dit qu'il va venir bientôt. satria jesosy dia nilaza hoe Et qui ne ho avy tardera tsy pas. ho ela izy a ary tsy tarehetrarehetra izy. C'est pourquoi il doit y avoir une urgence dans notre cœur de Ah. nous revêtir de Jésus. ary izay tokony isany izay famekana izay ao anatin'ny fosika Il mba doit y hitafy avoir an'i une jesosy. urgence dans notre cœur Tokony misy an'izay famekana izay ao anatin'ny fosika de rechercher cette sanctification. hikatsaka an'izay fahamasinana izay fanamasinana izay Quand on est invité rehefa nasaina isika et que le jour s'approche, dia me manakaiky ny fotoana on commence à se dire dans 2 jours, dia manomboka mitentsika hoe afaka roa andro a l'événement va avoir lieu dia ho avy le fotoana et on commence à s'inquiéter si on n'a pas pu avoir un vêtement neuf. dia manomboka manahy isika hoe fa nanana akanjo vaovao ve. C'est pourquoi nous avons besoin de réaliser, frères et sœurs, l'urgence pour nous de rechercher cette transformation dans notre cœur. Izay mahatonga tsika tokony atsapa hoe misy an'izay famekana izay ao anatin'ny fotsika. Quand on réalise qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, Rehefa tsapantsika hoe misy zavatra tokony ovy eo amin'ny fiainantsika eh bien, il ne faudrait pas attendre. dia tsy tokony hiandry isika Il ne faut pas mettre pour demain. dia tsy tokony ajantsika ho amin'ny Il ne faut ampitso pas mettre pour plus tard. tsy ataontsika ho amin'ny rehefa avy eo. Il ne faut pas dire que le prix du vêtement est trop élevé.
dia tsy sokony ilaza isika hoe lafo loatra ny vidin'ilay C'est akanjo. pourquoi souvent quand l'évangile vient dans notre cœur, Zay ny antony matetika hoe rehefa tonga ao anaty pour fotsika ny dépouiller filazantsara ce vieil homme en nous, mba hanafoana an'ilay olona taloha ao nous anatsika trouvons souvent des fois que c'est un peu au-dessus. Hein? dia mahitsika matetika hoe ohatry ny C'est un mihoatra peu trop haut. tena ambony On nous loatra demande un peu trop. tena be loatra zany zavatra angatahana Vaut amintsika mieux izany payer un prix haut fa aleo mandovy vidiny lafo et d'être approuvé, fa nefa au ankasitrahana lieu de ne pas payer raha toa ka hoe tsy et d'être andoa désapprouvé. dia nefa tsy ho ankasitrahana Qui me suit? iza no maharaka ahy amin'izay Vous comprenez, frère et sœur? azonareo ve zay raha lasana bavy C'est pourquoi quand l'évangile est prêché zay ny antony hoe rehefa toriana ny filazantsara et que nous voyons que cela nous brise, dia hitantsika fa manorotoro antsika zany nous voyons que cela nous humilie, hitantsika fa mampanetry tena antsika nous voyons zany que cela nous emmène à relâcher, hitantsika fa mitarika antsika hamotsitra c'est zany bon pour nous de l'accepter dia tsara ho antsika manaiky an'izay parce que c'est peut-être un prix élevé, satria mety hoe lafo le vidiny a mais nous sommes en train de nous revêtir d'un vêtement d'honneur. fa nefa isika amin'izay fotoan'izay dia mitafy amin'ny fitafiana Nous sommes en mihazy train de nous revêtir un vêtement de gloire, mitafy fitafiana voninahitra hein, un vêtement qui brille. fitafiana izay mamirapiratra Et c'est pourquoi, mes frères, je veux vous encourager et je m'encourage avec vous dia zay ny antony tiako hampahirezana anareo raha lasana bavy a dia hampaheriny tenako miaraka aminareo koa de nous identifier de plus en plus à la croix de Christ mba hanahafatsika hatrany hatrany any azo fijaliany et de kristy permettre cette œuvre venir en nous pour nous dépouiller dia hamela an'izay azy izay ho avy eo amintsika ka hanafonany amintsika et nous revêtir. ka hampitafy atsika C'est pourquoi le Seigneur veut nous encourager. zay ny antony hoe te hampahery atsika ny tompo Vous êtes d'accord avec ça, vous? manaiky an'izay ve nareo Allez, je vais relire un petit verset avec vous pour vous encourager. ampahery a andiny ray miaraka aminareo ampaherezako anareo a amaky a Attends, je retrouve ça. tsereko vetivety le izy a Voilà. Allons lire un petit coup dans l'évangile de Matthieu, ao amin'ny filazantsara Matthieu a où le Seigneur nous demande eo amin'ny angatahany tompo amintsika de nous revêtir de lui. hoe mba hitafy azy isika Il dit, le verset 38, Matthieu toko fadimy andiny fahavalo amby telopolo il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. efa renareo fa voalaza hoe maso solony maso a ary nify solony nify Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao Le Seigneur dit, il vous a été appris, zao nolazainy tompo hoe efa nampianarina anareo a œil pour œil. maso solony maso Hein? Mais moi, je vous dis, fa izao kosa milaza ne aminareo hoe résistez pas aux méchants. aza manohitra izay manisy ratsy Si anao quelqu'un te frappe sur la joue droite, fa nazovo no mameliny présente-lui lui aussi l'autre. atolory azy koa ny anankiray Si quelqu'un veut plaider contre toi ary zay te ady aminao et prendre ta tunique, ka te haka ny akanjonao laisse-lui encore ton manteau. dia avelao azy koa ny lambanao Si quelqu'un te force à faire 1000, ary nazovo no hanery anao handeha maily iray fais-en 2 avec lui. mandehana miaraka amin'ny mailo roa Donne à celui qui te demande omeo zay mangataka aminao et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain efa renareo fa voalaza hoe tiava ny et namanao tu haïras ton ennemi. ary mankahala ny favalinao C'est facile à faire ça, les frères et sœurs? mora manao an'izany raha lasana bavy a C'est facile d'aimer son ennemi? mora ve ny mitia amin'ny fahavalony C'est quelque chose d'énorme tena hoe zavatra ngeza be zany que a le Seigneur nous demande. zay angatahan'ny tompo amintsika Hein? C'est quand notre ennemi nous fait du mal, rehefa manao ratsy amintsika ny fahavalontsika c'est de l'aimer. dia mitia azy C'est vrai, c'est pas vrai? marina zany sa tsy marina Est-ce une chose facile? zavatra mora ve zany Hein? C'est pas une chose facile, ça. zavatra tsy mora zany a Mais pourtant, ce que le Seigneur nous demande. dia nefa izay a no angatahan'ny tompo amintsika
Mais pourtant, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de nous revêtir. dia nefa zavatra angatan'ny tompo a mba ho tafitsika zany Un cœur animé par l'amour fo a izay etsehany fitiavana qui nous permet de vivre l'injustice izay mamela antsika iaina ny tsy fahintsina sans avoir un cœur mauvais. hizaka ny tsy fahamarinana nefa tsy ho ratsy ny fotsika. Et s'il y a bien quelque chose de faire ça que souvent dans lesquels nous sommes éprouvés, Dia raha misy zavatra tena hoe izahan-toetra antsika matetika ara-lasana bavy c'est de ne pas être apte à relâcher le pardon. dia ny hoe tsy fahafahantsika mamela heloka Apte à relâcher, à pardonner. ahafahantsika mamela heloka. Hein? Un des caractères que le Seigneur nous demande de nous revêtir. Ary zay a toetra anankiray angatan'ny tompo ho tafitsika. Hein? Et le Seigneur nous dit, si tu n'es pas capable de pardonner ceux qui t'ont fait du mal, Dia ny tompo miteny amintsika raha ohatra ka tsy mahavita mamela heloka zay si nanao tu n'es ratsy pas taminao capable de ianao, relâcher, raha tsy mahavita mamotsitra ianao moi aussi je ne te pardonnerai pas. dia za ihany koa dia tsy hamela anao. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous sommes dans l'attente de ce que le Seigneur arrive et que nous soyons emportés avec lui, Dia zay ny antony hoe raha eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo isika ka te ho hiaraka aminy a nous avons besoin de voir si ce sentiment-là est en nous. dia mila mahita hoe tena ao anatintsika ve zay sainy zay. Nous avons besoin de réaliser si dans notre cœur, nous sommes prêts à manifester l'amour que Jésus a manifesté à la croix pour nous. Dia mila tsapantsika ao anatin'ny fotsika hoe vonona isika aneho fitiavana tahaka ny fitiavana izay nasiona Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ve ianareo? Le monde s'est montré son ennemi. Izao tontolo izao a dia niseho ho fahavalony. C'est vrai, c'est pas vrai? Marina zany sa tsy Le marina? monde s'est montré ennemi du Seigneur. Izao tontolo izao a dia niseho ho fahavalony tompo. Ils se sont ligués contre lui. Ligués. Ary izy ireo a dia nitambatra mba hanohitra azy. Ils l'ont crucifié à la croix. Ary nombohany teo amin'ny hazo fijaliana Ils l'ont izy. craché sur lui. Ary nororaina izy. Ils l'ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Nasiany satroboninahitra tsilo teo amin'ny lohany. Il a subi la chose la plus horrible de la part des hommes. Ary izy a dia tena nizaka ny zavatra ratsy indrindra tamin'ny Et olombelona. pourtant, il nous a pardonné. Dia nefa izy dia namela antsika. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy Mais marina? pourtant, il nous a pardonné. Izy a dia namela antsika. Pourtant, il nous a relâchés. Namotsitra antsika izy. Et c'est qu'il nous demande. Dia ny angatahany amintsika, Ce qu'il demande à l'Église. ny angatahany amin'ny fiangonana, Ce qu'il demande à chacun de nous individuellement. ny angatahany amintsika tsirairay avy mihitsy a. Quelles sont les injustices que nous avons subies? Inona ny tsy fahamarinana izay nizakaintsika? Quels sont les outrages que nous avons subis? Inona ny fanaovan-dratsy a izay nizakaintsika? Mais comment portons-nous cela dans notre cœur? Ary ahoana ny hitondrantsika an'izany eo anatin'ny fotsika? Est-ce que nous la gardons? Namela ve isika? Est-ce que nous nous endurçons à cause de cela? Na namafy ny fotsika ve isika noho izany? Ou bien dans notre cœur, nous sommes prêts à relâcher? Sa tao anatin'ny fotsika isika dia vonona ny hamotsitra? Est-ce que dans notre cœur, nous sommes prêts à oublier? Tao anatin'ny fotsika ve isika vonona ny anadiny? C'est ce que le Seigneur nous demande. Ary izay ny angatahany tompo amintsika. C'est pourquoi on ne réalise pas, les frères et sœurs. Izay ny antony hoe mety tsy tsapantsika raha Il y lasana a bavy beaucoup de tâches comme cela dans notre vie. tena misy tasy be dia be tahaka an'izany a eo amin'ny fiainantsika. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy marina? Et nous sommes dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Dia nefa isika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy marina? Hein? Nous sommes dans son attente. Eo am-piandrasana azy Mais nous isika. ne réalisons pas. Fa tsy tsapantsika Ou nefa? bien nous réalisons, mais nous ne voulons pas. Na hoe tsapantsika fa tsika tsy te hanao an'izany. Nous dépouiller de cette chair. Tsika tsy te hanafoana ny nofontsika. Nous dépouiller de cette justice que nous désirons dans la chair. Hanafoana izay fahamarinana izay takitsika ao amin'ny nofo Et izay. plus que nous ne relâchons pas, Dia arakaraky ny tsy plus ampitsoratsika que nous allons nous salir. dia miha maloto hatrany isika. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy marina? Hein? C'est pourquoi moi je vais vous encourager. Hein? Allons lire un petit verset dans Romains 13, après on finit. Dia andao isika maky a ao amin'ny Romana 7:12 alohan'ny hamarana antsika. Où l'apôtre Paul nous dit,
Zao ny lazain'ny Paoly apôstôly amintsika. Il reprend, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Andiny Le verset 9. andiny fasivy. C'est bien ça, non? Dans la tienne, c'est quoi? Romains 13. Oui, c'est ce que je dis. Romains 13, le verset 10. Andiny fafolo. Il dit, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est important, d'autant plus que nous voyons en quel temps nous sommes. C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ny fitiavana tsy manisy raha tsy namana koa dia ny fitiavana no fahatanterahany lalàna ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Il nous dit, la nuit est avancée, dia hoy izy hoe efa ho lasa ny alina le jour approche, ka efa mbe akaiky kokoa ny andro. dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Koa aoka aritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadian'ny mazava. Marchons honnêtement, Aoka isika hitondra tena tsara comme en plein jour, toy ny amin'ny andro, loin des excès d'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de querelles, de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny famamona, tsy amin'ny fitsangatsanganana na amin'ny fijejejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miainy amin'ny nofo hatanteraka ny filany. Paul nous dit dans quel temps nous vivons. Paoly dia milaza amintsika hoe vanim-potoana manahoana zao Vous ianantsika savez dans zao. quel temps nous vivons? Fantanareo hoe vanim-fotoana manahoana ve zao Nous vivons dans ianantsika les temps zao? de la fin, non? Vaninandro farany zao ianantsika zao sa tsy C'est vrai, zany? c'est pas vrai. Marina zany sa tsy marina? Le Seigneur ne tardera pas à venir. Ary ho avy tsy ho ela ny tompo a. Mais qu'est-ce qu'il dit? Fa inona ny lazainy? Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Fantatsika fa ao anatin'ny vaninandro farany isika La nuit est avancée. ary efa ho lasa ny alina Le jour va se lever. ary ho avy ny andro a hiposaka. Si nous savons que la nuit se termine, Ary raha fantatsika hoe Un efa ho nouveau lasa jour. ny alina un nouveau jour se lève, dia hisy andro vaovao a vous allez au bureau en robe de nuit, dia vous allez au bureau en robe de nuit, en pyjama. dia andeha any am-piasana miaraka amin'ny akanjo mandro ve nareo? Faites quoi? Inona ny ataonareo? Hein? Le jour s'approche, la Efa nuit se manakaiky ny termine. andro a efa lasa ny alina Hein? Vous vous réveillez de votre lit. dia mifoha mitsangana eo amin'ny fandriana Vous ianareo allez a travailler en pyjama. dia andeha hiasa miaraka amin'ny akanjo mandro Vous ve allez ianareo? au bureau en pyjama. Andeha ho any amin'ny fiasana miaraka amin'ny akanjo mandro ve ianareo? Vous faites quoi? Fa inona ny ataonareo? On se dépouille des œuvres de la nuit. Dia manala ny zavatry ny alina On enlève sur lui son vêtement de nuit. ary manala ny akanjo fitafy tamin'ny alina On revêt un habit de jour. dia manao fitafy a ho an'ny andro ho amin'ny Vous mazava. êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo a. L'apôtre Paul nous dit le jour, le temps de la grâce va se terminer. Ary apôstôly Paoly dia milaza hoe ho tapitra ny andro fahasoavana L'avènement du Seigneur approche. ary efa akaiky a ny fiavian'ny tompo. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Andao itsika ho faty a. Andao isika ho faty a ny amin'ny fitafitsika taloha. Hein? Et revêtons-nous le vêtement de la lumière. Andao isika hitafy a ny fitafian'ny En mazava. quelque sorte, mes frères et sœurs, c'est le temps pour que chacun de nous prenions conscience de l'état de notre cœur. Amin'ny teny hafa dia tokony hoe ho tsapatsika ny toe-panatsika, ny Et que toe-potsika. nous nous dépouillons tout sentiment qui n'est pas propre devant le Seigneur. Ary tena anafoana izay saina tsy avy amin'ny tompo rehetra isika. Que nous faisons mourir tout ce qui est charnel en nous. Ary amono a izay araky nofo rehetra ao anatsika Nous faisons disparaître toute revendication. ka anala ny fitakian-jo rehetrarehetra. Mais que dans notre cœur, nous soyons prêts Dia ao anatin'ny fotsika ho vonona de nous isika revêtir de la vie du Seigneur. ny fiainan'ny tompo. C'est vrai, c'est pas vrai.
marina et zany sa tsy marcher marina ary comme en andeha plein a, jour. tahaka ny mazava. Hein? Hier, je disais avec les jeunes, Omaly a quand dia on marche dans la lumière, hoe rehefa mandeha eo amin'ny mazava le ténèbre se dissipe. dia tena hoe miala ny aiziny. Quand nous marchons dans la lumière, le ténèbre se dissipe. rehefa mandeha ao mazava isika dia miala ny maizina. Quand la lumière du Seigneur brille dans notre cœur, Ary rehefa mamirapiratra ao anatin'ny fotsika ny nous fahazavan'ny nous tompo débarrassons de tout ce qui est charnel en nous. dia ho asorintsika daholo izay ara-nofo rehetra ao anatsika. Toute corruption qui est encore en nous, Izay fisainana ratsy rehetra izay mbola ao amintsika, tout jugement qui peut encore avoir en nous, izay fitsarana rehetra izay mety mbola hisy ao toute amintsika, irritation qui peut encore avoir en nous, izay mety hoe fahatezerana rehetra izay mbola tout misy ao amintsika, orgueil qu'il peut y avoir en nous, izay avinavina rehetra izay mbola misy ao amintsika nous en débarrassons. dia hoe sorintsika izany. D'accord? On enlève ce vêtement-là. Ary esorintsika izay fitafiana izay, C'est vrai, c'est pas vrai? marina izany sa tsy Et on se marina, revêt dia mitafy isika de ce vêtement ilay fitafiana de l'Esprit de Christ. ny fanahin'i Kristy. C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux vous encourager. Allons nous examiner. Dia izay mampatonga mampahery anareo hoe andao handinika ny tenantsika. Vous êtes d'accord? Manaiky Allons an'izay regarder anareo notre cœur. andao hijery ny fotsika, Est-ce que Jésus vit en moi? miaina tao anatiko ve Jesosy? Est-ce qu'il vit sa vie en moi? Miaina ny fiainany atao anatiko ve izy? Est-ce que je suis habillé par son Saint-Esprit? Ary za ve mitafy ny fanahy masiny? Est-ce que sa gloire brille à l'intérieur de mon cœur? Ny voninahiny ve mamirapiratra ao Chacun de anatin'ny nous fo? a besoin de voir cela. Ary ny tsirairay avy amintsika dia mila mahita an'izany. Moi, je vois pour moi et vous voyez pour vous. Chacun de nous, on a besoin de voir. Za mahita ny amin'ny tenako a, ianareo mahita ny amin'ny tenanareo, ny tsirairay Et avy amintsika. n'oublions dia pas, samy les frères et mijery sœurs, qu'il y avait une salle remplie de conviés. dia aza mieritreritra hoe toerana feno an'ilay nasaina, Et quand la salle était remplie de conviés, personne n'avait un regard sur personne. dia rehefa feno le toerana feno an'ireo nasaina dia Tout le tsy monde misy avait mijery dans son cœur cette joie de voir le roi venir. fa ny tsirairay avy tao anatin'ny fony dia nanana an'izay fifaliana izay hoe ahita mpanjaka ho avy Leur souhaiter la bienvenue. ary andray azy. Il va venir, il va venir. Ho avy izy, Ah, il va venir. ho avy izy. Hein? On entend un son de porte qui grince. Ah, Dia maheno varavarana Il descend l'escalier, il descend l'escalier. Zany izy efa midina ny il va tohatra. venir, il va venir. Ho avy izy. Vous comprenez, les frères et sœurs? Et chacun regarde personne là. Dia tsy misy mifampijery Tout le monde an'izany était izy. concentré pour la visite. Fa samy mifantoka ny amin'ilay fiaviana famangina. Même celui qui était déshabillé, Na ireo izay tsy qui mitafy n'avait pas tsara, son habit de noces. izay tsy nanana ny akanjo Et fampakaram-bady, c'est là la confusion, les frères et sœurs. dia eo any misy fifangaroana Hey, ara mon ami. zava-bavy, hoe namako a, Où est ton habit de noces? aiza ny akanjo fampakaram-badinao? Hé, mon ami, Or namako a, pourquoi tu es entré comme ça? fa maninona ohatran'izao ianao Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. hoe hiteny zavatra iray aminareo Nous ala pouvons nous zava-bavy, justifier aux yeux des hommes. mety afaka manamary-tena eo anatrehan'ny olona isika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay Nous ianareo a, pouvons nous justifier aux yeux des hommes. afaka manamary-tena eo anatrehan'ny olona isika. C'est ma femme. Ah, vadiko io, Ah, c'est le frère Tchouri. ah raha latsioro io, Ah, c'est la sœur Intel. ah raha anabaviany Ah, io, c'est à cause de lui. ah noho izy, Mais c'est pas lui qui te fait casser ton cœur. fa tsy izy no antotonao ny fonao, C'est pas lui la cause de ça. tsy izy no C'est anton'izay, toi. fa ianao. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Manaiky an'izay ianareo raha lasanabavy a, C'est pourquoi quand le Seigneur s'est levé izay ny antony hoe rehefa et nitsangana ny quand il a tompo a, posé à cet homme la question, dia nametraka fanontaniana tamin'io lehilahy hé mon io, ami, namako, comment tu es entré ici comme ça? fa ahoana anao ohatr'izao no nidiranao teto, Où est ton habit? aiza ny akanjonao? Il nous dit que cet homme eut la bouche fermée. Dia voalaza hoe tsy namaly a io lehilahy Je io, peux me justifier à vos yeux. afaka manamary-tena eo Je peux anatrehanareo vous donner a, 1000 raisons que j'ai raison. ary afaka manome antony arivo aminareo a hoe manana antony tsara. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy marina? Mais quand j'arrive devant le Seigneur, Fa rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo a, hein, comme il s'est adressé à Caïn, tahaka ny hoe rehefa nresaka tamin'ny Kaina izy, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? hoe mety ve a hoe tezitra ianao?
Là aussi, Karen n'a pu rien dire. dia teo koa kaina dia tsy niteny intsony izy. Quand le Seigneur va nous poser la question, Ny tompo a rehefa metraka fanontaniana amintsika, qu'as-tu fait de ma grâce? nataonao ina ny fahasoavako, Qu'as-tu fait de mon évangile? nataonao ina ny filazantsarako, Qu'as-tu fait de mes conseils à travers de mes serviteurs? nataonao ina ny torohevitra tamin'ny alalan'ireo mpanompo, Qu'as-tu fait de la voix de mon esprit qui parlait dans ta conscience? nataonao inona ny feon'ny fanahy masina izay niteny tao amin'ny feon'ny fieritreretanao. Qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur? Dia inona no lazaintsika ny tompo? Qu'allons-nous dire, les frères et sœurs? Inona no lazaintsika raha lasaina bavy? Pourtant, la grâce nous est donnée. Dia nefa ny fahasoavana dia nomena antsika. Le moyen pour nous transformer nous est donné gratuitement. Ny fitaovana izay hanovana antsika dia nomena antsika mamaim-poana. Vous ne payez pas pour la prédication de l'évangile. Ary ianareo dia tsy mandoha vola ny amin'ny fitoriana Vous ne payez filazantsara. pas pour la présence du Saint-Esprit dans votre cœur. Ianareo dia tsy mandoha vola ny amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina ao anaty fonareo. Que faisons-nous avec la grâce de Dieu? Fa ataontsika inona ny fahasoavan'Andriamanitra? C'est une question que nous devons nous poser. Fanontaniana izay tokony hapetratsika amin'ny tenantsika Qu'est-ce izany. que je fais avec la grâce? Ataoko inona ny fahasoavana? Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Manaiky an'izay ianareo ilay lasana bavy a? Non? Sa tsy izay? Vous ne répondez pas? Toa tsy mamaly nareo. Qu'est-ce que vous faites avec? Avec. Ataonareo inona ilay fahasoavana? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit veillez Dia nefa ny epistilo any Hebreo À ce dia que milaza amintsika personne hoe miambena ne se prive de la grâce. mba tsy hisy ho diso amin'ny fahasoavana na dia iray ary. Quelle grâce Tena hoe fahasoavana, pour changer notre cœur, fahasoavana hanovana ny pour fotsika, changer notre vie. hanovana ny fiainantsika. Vous savez ce qu'il dit encore? Fantatrareo ihany koa ve ny lazainy Il dit si un sol, un terrain, hoe raha misy tany anankiray a, sur lesquels la pluie tombe tous les jours, dia misy orana milatsaka eo amin'izany tany izany et que isan'andro, ça sort des épines et des ronces, dia misy tsilo maniry avy ao, on finit par y mettre le feu. dia lasa hodorana amin'ny afo izany a, Hein? On finit par y mettre le feu. lasa hodorana amin'ny afo izany. Il dit mais si cette terre Fa raha ohatra ka io tany io produit des bonnes semences, dia mamokatra voatsara, il partage la gloire. dia omena voninahitra izy. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Inona ny dikan'izany? Si nous entendons l'évangile, frères et sœurs, Raha ohatra tsika ka mahay ny filazantsara si raha tous les lasana jours le bavy a, Seigneur est en train de nous arroser par sa parole, raha isan'andro ny tompo dia manondraka atsika si amin'ny tous les alalan'ny jours teniny, l'Esprit de Dieu parle à notre cœur, raha ohatra ka isan'andro ny tompo miteny amin'ny si fotsika, tous les jours nous avons l'occasion d'être avec des personnes qui nous parlent de la part de Dieu, raha ohatra tsika ka isan'andro dia manana fotoana et miaraka amina que olona miresaka notre atsika momba ny cœur tompo, s'endurcit, dia nefa mafy ny fotsika, dia nefa mafy ny fotsika, on finit par être réprouvé. dia lasa ho tonga tsy hankasitrana isika. L'apôtre Paul nous dit, bien que nous en parlons ainsi, frères et sœurs, Dia nefa hozy ny apôstôly Paoly hoe na dia miteny tahaka izany ary nous izahay a, espérons de votre part dia mananteny izay a avy aminareo des choses meilleures. hoe zavatra tsara kokoa. Vous comprenez le vrai ça? Il dit, vous n'êtes pas de ce côté-là. Hoe anareo a dia tsy any amin'izany. Ça, c'est ceux qui arrivent à ceux qui ferment son cœur à la grâce Izany a dia tonga ho an'ireo izay a Et qui- manidy ny fonony amin'ny et qui le fahasoavana rejettent. ary manary Il dit, an'izany. mais vous, Fa ianareo vous n'êtes pas de ces gens-là. dia anareo tsy ao anatin'izany olona izany. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo a. C'est pourquoi, frères et sœurs, Izay ny antony raha lasaina bavy. ne fermons pas notre cœur. Andaontsika tsy hanidy ny fotsika. Allons nous éprouver, allons analyser notre vie Andao tena hizaha ny fiainantsika. et allons nous approcher du trône de la grâce Dia andao isika anantona ny fiandriana pour que ny le Seigneur nous fahasoavana. réveille de sa justice. Mba ny tompo ane ampitafy atsika Il faut qu'il nous ny donne fahamarinany. un vêtement blanc, Ka amehazany atsika akanjo Pur. fotsy, madio, un cœur parfait. fo any tanteraka. C'est pourquoi je vous encourage. Izay a tiako hampaherezana Et je anareo. m'encourage avec vous. Dia mampahery ny tenako miaraka aminareo a. Nous sommes invités
hoe nasaina isika Vous êtes d'accord? Nous sommes les invités du Seigneur. manaiky an'izay nareo hoe Nous sommes de ceux nasainy qui ont tompo été isika graciés par le Seigneur. ilay nomeny tompo tao anatin'ilay naneho'ny tompo ny fahasoavana isika Profitons de ça, frères et sœurs. dia andao isika nararoatra an'izay raha Permettons au lasana Seigneur bavy de a changer notre vie. andao isika mela ny tompo a hanova ny fiainantsika Vous êtes d'accord? manaiky an'izay nareo a Vous êtes d'accord avec moi? miara manaiky amiko ianareo a Que le Seigneur nous aide. ny tompo any hanampy atsika Amen, pas amen. amena sa tsy amena Comment êtes-vous ce matin? ohatrany ahoana nareo amin'ity maraina ity Dans quelle attitude notre cœur se trouve ce matin? toe-po manahoana no misy ny fotsika amin'ity maraina ity Sommes-nous dans des combats? ao anaty ady ve isika Sommes-nous dans la résistance? ao anatina fanoherana ve isika Ou bien nous sommes de ceux qui veulent revêtir sa itsika dia ao anatin'izay te hitafy a revêtir de la vie de Dieu? hitafy a ny fiainan'andriamanitra C'est pourquoi, frères et sœurs, quand notre cœur, quand nous nous éprouvons nous-mêmes izay ny antony hoe rehefa mandinika ny tenantsika et isika que nous nous approchons du Seigneur, ka manantona ny tompo sa grâce est là pour nous relever. dia eo ny fahasoavany a anangana atsika Sa grâce est là pour nous relever. eo ny fahasoavany a anangana atsika L'auteur des Hébreux dans le chapitre 3 nous dit, ny mpanoratra ny hebreo a ao amin'ny toko fahatelo dia milaza si aujourd'hui vous entendez sa voix, hoe ankehitriny raha maheno feoany ianareo n'endurcissez pas votre cœur. dia aza manamafy ny fonareo Vous avez déjà lu ça? efa namaky an'izany ve ianareo Vous entendez la voix du Seigneur ce matin? maheno feo any tompo ve ianareo amin'ity maraina ity Sommes-nous prêts à nous humilier devant Dieu? vonina ve isika anetry teny eo anatrehan'ny tompo Sommes-nous prêts à nous dépouiller de notre vieil habit? vonina ve isika ny anafoana ny fitafitsika taloha Sommes-nous prêts à rejeter tout ressentiment? vonina ve isika hanary a ny fihetsem-po ratsy rehetra Si nous sommes prêts, raha vonina isika si nous sommes prêts à ouvrir notre cœur, raha vonina isika hanokatra ny allons fotsika nous mettre debout dia andao hiaraka hitsangana et allons nous approcher du Seigneur ce matin. dia andao isika hanantona ny tompo amin'ity maraina ity Amen. amen Allons nous approcher du Seigneur. andao isika hanantona ny tompo Seigneur, je veux être revêtu de ta grâce. tompo tena te ho tafiany fahasoavanao a Donne-moi un cœur droit, omeo fo mahitsy a un cœur pur. fo madio Dépouillons-nous, dit l'apôtre Paul, andao isika hanafonany amintsika hoy ny des apôstôly Paoly œuvres a de ténèbres, ny amin'ny asa ny des œuvres maizina de la chair. ny amin'ny asa ny nofo Revêtons-nous de ce vêtement de grâce, andao isika hitafy an'izany ce fitafian'ny vêtement de fahasoavana zany lumière. fitafian'ny fahazavana Allons adorer Jésus ce matin. andao isika ekohako amin'i jesosy amin'ity maraina ity Allons chanter ce chant qui nous dit « Change mon cœur, Seigneur. andao hira C'est le ça, hira pas? hoe ovain'ny foko tompo Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. ovain'ny foko tompo Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Si tu l'aimes entier, je suis l'archi. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur,
et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Que je sois comme toi. Toi la gloire, Jésus. Anao voninahitra Jesosy. Qui ressent ce matin qu'il a le besoin Izy amin'ny matsapa hoe tena mila izy de la grâce de amin'ity Dieu pour changer mila amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hiova, son cœur. hanova ny fony. Qui ressent sincèrement ce matin Ary izy ny tena matsapa amin'ny fony mahitsy ce besoin dans sa vie. mila an'izay eo amin'ny fiainany. Qui ressent qu'il a besoin d'être revêtu du Seigneur. Izy amin'ny matsapa hoe tena mila omeny tompo fitafiana izy, tafiany tompo izy. Il s'approche du Seigneur ce matin. Tena aoka izy anantona ny tompo amin'ity maraina ity. Si vous sentez que vous avez besoin de sa grâce, Raha ohatra ianao ka matsapa hoe mila ny fahasoavany j'aimerais prier avec vous ce matin. dia te harivavaka aminareo amin'ity maraina ity. Seulement avec ceux qui ressentent le besoin de la grâce de Dieu pour changer. Hivavaka ho an'ireo izay matsapa hoe mila ny fahasoavan'ny tompo izy mba hiovany. Si vous le ressentez ce matin, venez, approchez-vous là, je prierai pour vous. Raha ohatra ka izay ny tsapanao amin'ity maraina ity dia manatona fa Pendant qu'on hivavaka adore le anao Seigneur, ary ao anatin'izay dia si dans votre cœur vous sentez le besoin de la grâce de Dieu, raha ao anatin'ny fonao ianao tena matsapa hoe mila ny fahasoavan'Andriamanitra dia manatona. on est des anciens là, on va prier pour vous ce matin. Eto ny loholona dia hivavaka ho anareo Et le izay. Seigneur va restaurer les choses dans votre vie. Dia ny tompo tena hoe amerina amin'ny laoniny ny zavatra eo amin'ny Va restaurer fiainanareo. des choses dans votre vie. Izy no amerina amin'ny laoniny ny zavatra eo amin'ny fiainanareo. Vous allez quitter ce lieu, vous n'allez plus être pareil. Dia hiala eto amin'ity toerana ity ianareo tsy Parce mitovy que la ny grâce taloha de Dieu va vous toucher. satria ny fahasoavan'Andriamanitra no hikasika anareo. La grâce de Dieu va vous relever. Ny fahasoavan'Andriamanitra no hananga Vous allez être anareo revêtu de son vêtement ce matin. dia ho votafiana ny fitafy avy Vêtement aminy de anareo. justice, Fitafian'ny fahamarinana, vêtement de sainteté et de pureté. fitafian'ny fahamasinana sy fahadiovana, Un cœur neuf, fo vaovao. parce que la grâce est là. Fa eto ny On va fahasoavana. demander les frères de venir, on va prier pour ces personnes qui sont là ce matin. Dia mangataka Que andreo la grâce de Dieu le rahalahy relève. hivavaka ho andreo Nous allons tompo vraiment reto prier pour mba ce ny frère. fahasoavan'ny tompo no hanangana izy ireo. Alléluia. Merci Jésus. Que ta grâce nous touche ce matin. Tompo misaotra anao ny fahasoavanao Seigneur, ny que ta kasika grâce izy ireo agit amin'ity dans le maraina ity. cœur et dans la vie de tous ces frères et sœurs qui se sont Ny fahasoavanao approchés de ny toi ce asa ao matin. anatin'ny fondreo rahalasena Tu es mpampiaina notre anatona Dieu. anao tamin'ity maraina ity. Ianao no Tu es celui, Andriamanitra. Seigneur, qui connaît toutes choses et qui voit toutes choses. Ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra sy mahita ny Et que zavatra ta rehetra. grâce puisse se manifester pleinement ce matin. Ny fahasoavanao ny tena iseho Oh, tanteraka amin'ity Jésus. maraina ity. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, je veux te prier ce matin. Je veux te prier de tout mon cœur pour ma sœur. Tu es celui qui console. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui pense les blessures. Ce matin, je vais prier pour elle. Pour que ta grâce se manifeste envers elle. Pour que les choses qui sont incomprises puissent être éclairées. Seigneur, tu vas la toucher. Tu vas relever. Tu vas restaurer. Tu vas emmener des choses nouvelles. Tu vas emmener des choses nouvelles. Parce que ton choix, c'est ton choix. Et tu sais comment, Seigneur, restaurer ce que tu appelles.
Tu sais comment équiper ce que tu choisis. Tu sais comment sanctifier et purifier pour être un vase dans ta maison. Pour être un vase, Seigneur. Pour véhiculer ta grâce. Pour apporter du réconfort. Pour susciter l'encouragement. Je prie pour elle. Pour que ta main se pose sur sa vie. Pour que ta grâce la touche. Seigneur, fais ton œuvre dans le cœur de ma sœur ce matin. Seigneur, viens à son secours. Viens saisir sa main et le guider. Viens la montrer ce que tu as mis en réserve pour elle. Seigneur, que ses yeux ne s'arrêtent pas sur celle qu'elle peut voir. Mais qu'elle puisse avoir le regard sur toi. Afin de marcher, Seigneur. Afin de marcher dans ta volonté. Afin de garder sa robe propre. Afin de garder un cœur droit. De rester à la lumière. Et de s'en remettre à ta grâce. De s'en remettre à ta grâce. Touche-la ce matin, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour cette sœur ce matin qui s'approche de toi. Elle a besoin de ta grâce. Elle a besoin de ta main sur sa vie. Et ce matin, Seigneur, elle veut avoir un cœur neuf pour relâcher. Seigneur, tout ce qu'elle a traversé, son cœur s'était aigri. Mais que ta grâce sur sa vie l'aide ce matin. Que ta grâce le relève et le restaure. Seigneur, merci pour ce que tu fais en elle ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci. Seigneur, je te prie pour ce frère ce matin. Que ta grâce soit sur lui. Dans tous ses combats. Dans toutes ses luttes. Dans tout l'esclavage dans lequel il se trouve. Seigneur, ta main est sur lui. Et que dans son cœur, Seigneur, il s'attache à la grâce pour être transformé. De tout ce qui le tienne prisonnier. Mais que ce matin, il puisse trouver, Seigneur, la délivrance. Pour être changé, transformé. Seigneur, touche sa vie ce matin. Restaure-le ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ces liens soient brisés. Oui, Seigneur, que ces liens soient brisés. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, je te prie pour cette sœur ce matin qui s'approche de toi, qui a besoin de ta grâce. Seigneur, touche-la. Restaure-la. Emmène-la s'attacher encore à toi. Emmène-la se confier entièrement en toi. Pour que dans son cœur, elle se sent renouvelée. Elle se sent, Seigneur, équipée par ta grâce sur sa vie. Touche-la ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour cette sœur ce matin. Qui traverse par bien des moments compliqués. Par bien des souffrances. Bien des pensées, Seigneur. Ce matin, son cœur est lourd.
Elle est lourde, son fardeau est lourd. Toi seul peux venir alléger cela. Toi seul peux venir mettre de l'ordre dans ses pensées. Toi seul peux venir retirer ces pensées, Seigneur, qui n'est pas de toi, des pensées de la chair, des pensées, Seigneur, qui condamnent. Toi seul est capable de venir, toi seul est capable de produire la paix, d'éclairer. Je prie pour elle, Seigneur, pour que dans son cœur, elle puisse se relâcher. Elle puisse se reposer sur toi et te faire confiance. De ne pas mourir dans son cœur des pensées qui la détruisent. De ne pas avoir des idées, Seigneur, contraires à ce qu'elle sait qui est de ta volonté. Mais que ce matin, ta grâce la touche. Que ce matin, ta grâce la touche, Seigneur. Qu'elle puisse tout relâcher entre tes mains. Qu'elle puisse tout, Seigneur, abandonner sur toi. Seigneur, tu nous appelles de déposer à tes pieds nos fardeaux et nos soucis. Que cette sœur, ce matin, puisse trouver la consolation en toi. Qu'elle puisse trouver la force nécessaire en toi, afin de se confier en toi. Afin de ne pas mener un combat dans la chair, mais de s'en remettre entièrement à toi. À pas essayer de changer les cours des situations par sa propre force. Ne pas se hâter, Seigneur, dans des décisions qui pourraient être dangereuses. C'est pourquoi ce matin, touche-la. Restaure-la ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu la relèves. Merci. Alléluia. Seigneur, je vais prier pour toi. Seigneur, je vais te prier pour ma sœur ce matin. S'approche de toi. Voyons le cœur qu'elle manifeste ce matin, Jésus. C'est de tout faire, Seigneur, pour être agréable à tes yeux. C'est pourquoi ce matin, tu viens à sa rencontre. Seigneur, tu as tout préparé pour elle. Tu as tout mis à sa disposition. Qu'elle puisse, Seigneur, se l'acquérir par la foi. Qu'elle puisse se revêtir, Seigneur, de ce vêtement que tu donnes afin de pouvoir être irréprochable devant toi. Afin de ressentir qu'elle est approuvée par toi. Touche-la ce matin. Touche-la ce matin, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Ma soeur, je vais prier pour toi. Seigneur, je vais te prier pour ma soeur qui s'approche de toi ce matin. Tu vois son cœur, tu la connais. Seigneur, elle veut être agréable à toi. Et dans son cœur, Seigneur, il y a une souffrance, il y a un désir. Elle aspire, Seigneur, à ce que les choses deviennent meilleures pour elle. Et ce que tu vas faire pour sa vie, tu vas la fortifier, tu vas la toucher, tu vas la relever. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, qu'elle puisse goûter à ta grâce. Et qu'elle puisse, Seigneur, s'appuyer sur cette grâce pour voir le changement, pour voir la transformation et pour voir l'accomplissement. Seigneur, ce matin, fais ton œuvre dans sa vie. Restaure-la, relève-la ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour ma soeur ce matin. Tu connais son cœur. Tu connais les choses qu'elle aspire ce matin. Seigneur, il y a une crainte qui vient dans son cœur. Il y a une crainte qui est en elle. La crainte de ne pas accomplir ce que tu veux. La crainte de ne pas marcher comme tu veux. Et tu aimes cette attitude. Tu aimes de voir un cœur venir vers toi.
Même si j'ai des problèmes, avec crainte et le désir de t'être agréable. C'est pourquoi ce matin, touche-la. Rassure-la, Seigneur, que tu es avec elle, que tu accompliras ce qu'elle désire, parce qu'elle veut être agréable. Elle veut te plaire. Elle veut voir, Seigneur, le changement graduel dans sa vie. C'est qu'elle aspire. Touche-la. Relève-la, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce sur ma soeur ce matin. Elle s'approche de toi et elle désire dans son cœur de t'être de plus en plus agréable. Elle est dans un combat, mais elle ne veut pas être vaincue. Elle ne veut pas que les choses qui en elle triomphent d'elle. Mais elle vient vers toi ce matin. Elle vient chercher auprès de toi, Seigneur, ce vêtement de grâce, afin d'être soutenue en toutes choses. Et c'est en toi qu'elle se confie ce matin. Seigneur, tu vas la toucher, tu vas la fortifier et tu vas ranimer l'esprit en elle. Et pour que l'esprit la conduise dans toute ta volonté. Touche-la, fortifie son cœur ce matin. Que le vêtement qu'elle porte soit dépouillé. Que ce vêtement de la chair soit dépouillé. Mais qu'elle se revête de cet habit que l'esprit l'a revêt ce matin. Seigneur, touche-la. Fortifie-la. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Faites confiance au Seigneur, ma soeur. Alléluia. Seigneur, je vais te prier pour ma soeur ce matin. Tu connais son cœur. Tu vois sa foi. Et elle se tient au-devant toi ce matin afin de demeurer dans ta volonté. Afin de marcher dans ta volonté. Afin de pouvoir obéir à la voix de l'Esprit que tu mets dans son cœur. Et ce matin, elle se tient au-devant de toi parce qu'elle désire d'être agréée par toi. Et ce matin, elle implore la grâce. La grâce pour ne pas faire ce que sa chair la demande. La grâce de ne pas se soumettre à ce que la chair veut. Mais de pouvoir marcher de plus en plus en conformité avec ta parole. Afin que son cœur soit revêtu par le Saint-Esprit. Et que toute sa vie soit guidée par l'Esprit. Seigneur, tu vas la toucher. Tu vas la fortifier. Tu vas la fermir. Fais ton œuvre en elle ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, je vais prier pour mon frère ce matin. Pour que ta grâce le touche. Seigneur, en se tenant devant de toi ce matin, il veut être fidèle. Il veut te suivre. Il veut entrer dans le plan que tu as mis pour sa vie. Et ce matin, tu vois l'humilité de son cœur. Tu vois l'aspiration qu'il y a dans sa vie. Éternel, mon rocher,
Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, oh, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, oh, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Uvani fuku sifana kanifasua fana amenoi. Ton beau fin tachu Fani fale me Toi miku Te uresinu Nyerini
Tunivuruma Heri Adechureraka Tarini Vanai Yerini Fitjavana Ampiwau Tumpo Bautiana Tuku Significavana A toi micu Uvani Saku Kanisi Chapu Naurira Nufianaku Yerini Fitjavana
la gloire, Seigneur. Anao voninahitra Nous pouvons remercier le Seigneur pour sa grâce ce matin. ndao isika hisaotra ny tompony amin'ny fahasoavany a tamin'ity marainty. Je pense qu'après avoir brisé son cœur devant le Seigneur, Ary mino hoe rehefa avy nanoro-toro teo Après avoir anatrehany tompofotsika ressenti isika, le besoin de s'approcher de lui rehefa avy natsapa hoe mila manantona azy et d'être revêtu de sa présence, dia hoe ho tafiny ny fanatrehany a, c'est bon de pouvoir partager le repas du Seigneur avec lui ce matin. dia tena tsara raha miara-mandray ny fanasan'ny tompo aminy. Vous savez, Latabatry quand ny tompo. Jésus est mort sur la croix, Fantatrareo rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy il a dépouillé le vêtement du péché qui nous englobait. dia tena hoe nanorotoro ny fitafiany ota izay teo amintsika izy, Mais il a pris ce vêtement, il s'est revêtu lui-même. dia nitafiny teo amin'ny tenany izany fitafiny izany a, Et il est allé mourir à la croix dia nandeha ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy afin de mettre un terme au péché. mba tena hoe amarana ny amin'ny fahotany. Et ce matin, nous sommes invités à venir Dia amin'ity maraintsika ity isika dia Jouir avec nasaina lui. hiary faly aminy de ce repas qu'il a préparé pour nous. ny amin'ny latabatra izay fanomano atsika. Nous sommes invités à la table du Seigneur ce matin. Ary vao azy any amin'ny fanasan'ny tompo isika amin'ity marainty, Une table où son corps a été brisé pour nous ny tenany a dia nivakivakiana ao atsika, et où son sang a été versé pour nous. dia ndrany a dia niraraka ao atsika, Et il nalatsaka nous ao a dit, atsika. Dia izao nolazainy a, celui qui mangera ma chair izay mihinana ny nofoko et qui boira mon sang ary misotro ny rako a, ne périra jamais. dia tsy ho faty mandrakizay, Il aura la joie pour l'éternité. fa hanana fifaliana mandrakizay. Et ce matin, nous allons venir nous Dia amin'ity marainty communier avec dia sa mort et sa résurrection. ankalaza ny fahafatesany sy ny fitsanganana isika, Nous dépouiller de notre vieil habit ary hanafona ny fitafitsika taloha, et nous revêtir de l'habit que le Seigneur nous donne ce matin. ary tafy amin'ny fitafiana izay omeny tompo atsika amin'ity marainty. C'est pourquoi je suis sûr que chacun de nous, nous avons éprouvé notre cœur. Ary izay ny fantatro hoe efa voazany fotsika tamin'ity marainty a, Et ce matin, nous pouvons approcher de la table du Seigneur avec joie et liberté. dia amin'ity marainty tsika afaka manantona amin'ny latabatry ny tompo a, amin'ny fifaliana sy amin'ny fahafahana. Allons nous réjouir ensemble ce matin Ary avec ndao le isika repas du Seigneur. hiara hifaly a amin'ny fandraisana ny latabatry ny tompo. Amen. Amen. Allons partager cela. Andao isika hizara an'izany a, Allons chanter ce chant qui dit « Attaché à la croix pour moi ». Tu sais ça? andao hiran'lera hoe Il a attaché pris à mes la croix péchés, pour moi. il m'a pardonné Izy no nandray fahotako et rehetra je suis revêtu de sa namelaneloko vie. dia efa Allons mitafy chanter ny ce chant de tout fiainany notre cœur ce matin. a. Andao isika hiran'izany iry zany amin'ity maraina ity. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous à la croix. andao isika andray mofo a zay solon'ny tena kristy a zay Il a teo détruit amin'ny le péché, azoizaliny izy no mitondra ny fahotatsika cette vêtement sale qui nous recouvrait. Ce vêtement sale qui nous recouvrait. lay fitafiana maloto a zay nitafitsika Hein, il a pris ça sur lui dia niraisiny teo amin'ny tenany et il zany nous a revêtus de sa sainteté. dia notafiny ny Un fahamasinana vêtement isika propre. fitafiana madio Prenons ce pain ensemble ce matin. andao isika andray zany Allons prendre ce vin qui représente son sang ary andao isika andray divay a zay maneho ndrany a et ce sang nous a lavé. ary io raha io zay nanadio atsika Nous a lavé, nous a rendu propre nanadio atsika natonga atsika adio a pour accomplir des bonnes œuvres pour lui. mba hanao asa tsara ho azy Buvons ce vin ensemble ce matin. dia andao isika andray zany Alléluia. Alléluia. Vous pouvez saluer votre frère à côté de vous pour moi ce matin. afaka miarahaba ny rahalahy eo akaikinao venao ho ay ve anao am'ty marainty a Hein, donnez-lui un bon câlin. dia fino mafy izy a Et je dirais, dia zao no lazaiko hoe regardons-nous en face. andao ifampijery a Hein? Ifanatrika. Regardons-nous en face andao ifanatrika et disons-nous que nous nous aimons. dia andao iteny hoe tifankaty isika Alléluia. alleluia Hein? C'est top. o tsara Alléluia. alleluia Toi la gloire, Jésus. anao voninahitra jesosy Toi la gloire. Voilà les frères et sœurs, notre matinée touche à sa fin. tapitreto a ny marainatsika Donc notre matinée tire à sa fin. tapitreto a ny maraina zay ny rahantsika Et je profite pour vous faire mes au revoir. dia manararoatra anao velomanareo a Ça a été vraiment une joie pour moi de vous revoir. tena hoe fifaliana ho any nahita anareo indray a Et je me réjouis dia tena faly a de vous voir mahita anareo et de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. mahita ny nataon'ny tompo a teo amin'ny fiainanareo Donc je vais repartir, moi, ma femme, dia andeha Lina, hiverina za vatoko a lina la sœur Elidia est partie ce matin, raha napavelitia efa lasa tamin'ny maraina la sœur Margaret est partie mardi, makarety lasa Vendredi. tamin'ny zoma et nous allons partir vendredi. dia zay andeha amin'ny zoma ho avy zao Peut-être que nous serons appelés à nous revoir dans la semaine, mety hoe hifankahitsika ny anatin'ny herinandro any a mais si ça ne se fait pas, fa raha ohatra ka tsy misy an'izay a nous allons nous retrouver au ciel. dia any an-danitra ndraytsika mifankahita Mais j'espère que le Seigneur va nous donner encore d'autres opportunités fa mino anefa hoe ny tompo a dia ame fotoana hafa indray a pour nous retrouver au milieu de vous. mba hahafanay a tonga eto anivonareo Je ne vous cache pas tsy manafina anareo a que je vous aime. fa tiako nareo Vous êtes vraiment dans mon cœur. C'est pourquoi nous allons pas cesser de prier pour vous. ary zay ny antony hoe tsy mitsahatra ny vavaka ho Et vous anareo de izahay a même, et vous de même pour nous. ianareo ihany koa tahak'izay ho anay Hein? Je tiens à remercier le frère Mansour
dia te hisaotra ny ralamonsoro sa femme, mivadiny a Tiouri, tsiory sa femme, sy ny vadiny a notre frère Fali, faly a sa femme. sy ny vadiny a Hein? Fali, où est Fali? Ah, Fali! Et en même temps, je tiens à saluer aussi les frères et sœurs de Tuléa, dia ao anatin'izay koa dia te arahaba andreo qui lasena auront un bavana jour de tsyliara pouvoir vous rendre une petite visite. tena hoe mety hoe indray androany ana fotoana amankina anareo a En attendant, ben, on va quitter là. fa eo ampiandrasana an'izay a dia hisaraka eto aloha isika Et je vous aime vraiment. Hein. fa tena tiako nareo a Allez, à bientôt. dia manaraka indray